Alléluia. Afala lehibe hatrany foana ny anabanantsika rehetrarehetra indray androany ry havana malala. Ato anatin'ny fotoam-bavaka tsika izay rahantsika isaky ny sabata tahaka an'izao iranao amin'ny akiradio sy ny fandalarana andramoka izao. Faly indray manona ny fiadanantompo amintsika rehetrarehetra. Mandrosana tokantranontsika tsy saray avy ihany. Mandrosana anatin'ny telefaonantsika rehetrarehetra any. Amin'ny fifaliana lehibe ry havana malala no arahana aminao indray androany. Alléluia. Izay fitaovana fotsiny ihany entina hampitana ny fampaherezana izay rehetra tian'Andriamanitra hampitaina amintsika indray androany. Fa isaorantsika Andriamanitra satria izy no anton'ny zavatra rehetra ary raha misy zavatra ho voaray anareo androany na ho tafitany aminareo androany dia tsy somentsika voninahitra fa tsy ny anarany irery ihany satria izy no manana fahefana ho amin'izany. Amen. Jesosy irery ihany no manana fahefana hiditra anatin'ny fon'ny olona, andresy lahatra sy hiteny amin'ny olona ary tonga mety finoana anatin'ny olona na tanjaka anatin'ny olona any. Fa ny ataonay dia fitaovana fotsiny mampita an'izany aminareo. Mifaly indray tafahoana amintsika tsy saray avy androany. Tonga indray ilay fotoana anankiray izay tena tsara sy lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika dia ny isan-kerinandro dia ny sabata izany ndravana izay ahafahantsika indray mbola miaona amin'Andriamanitra androany. Manao ny sabata tsika satria tsy hoe fotsiny ihany hoe nandalo herinandro tsika fa hiatrika herinandro koa tsika. Alléluia. Ary izay tena zava-dehibe. Eo ihany no efa vitantsika ny enemana iny isaorantsika n'Andriamanitra. Fa tsarovy fa mbola hiatrika enemana vaovao indray tsika amin'ny herinandro. Alléluia. Ary Andriamanitra dia nilaza manao iny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ahy. Amen. Ny sabata tahaka an'izao ravana dia tahaka ny hoe fanontaniantsika n'Andriamanitra ny amin'ny enemana izay ho diavintsika. Ary dia omen'Andriamanitra anao eto indray ny valim-panontaniana. Amen. Ny olona mandeha eto amin'ity izao tontolo izao ity tsy manontany an'Andriamanitra dia matetika diso hevitra satria betsaka ny fanontaniana tsy voavaly, betsaka ny zavatra tsy mba nangalana hevitra tamin'Andriamanitra akory. Hany ka dia miaina anatina fahakifiana sy fahadisom-panantenana, miaina anatina fiainana mikorotana sy tsy misy tsirony, tsisy fahafinaretana, tsisy fifaliana. Ary antsika kosa ry havana tonga eto antsika androany anontany Jehovah ny amin'ny herinandrontsika hoe Jehovah anahoana ndraika io herinandro vaovao izay ho diaviko manomboka rahampitso Andriamanitra. Anahoana izy io? Valen'Andriamanitra aminao eto androany avokoa izay rehetra ilainao valiny. Amen. Amin'ity sabata ity ho hitanao miharihary eo anatrehanao mihitsy, eo anoloanao mihitsy fa tena mombanao Andriamanitra. Tsy mba ho afenin'Andriamanitra aminao mihitsy izany tanany hoe tantananao izany. Alléluia. Tena ho tsapanao izany, tena ho iainanao izany, tena ho porofon'Andriamanitra aminao mihitsy fa eo Andriamanitra miaraka aminao izy amin'ny fotoana rehetrarehetra. Alléluia. Izay ravana dia tena miaina an'izany, tena hoe andro aman'alina, tena isan'andro isan'andro tena miaina an'izany hoe Andriamanitra manapirofo eo izy. Alléluia. Misy fotoana tena misy zavatra iandrasanao an'Andriamanitra, tena miandry an'Andriamanitra ianao. Tsy afaka mihetsika mihitsy anao, tsy afaka manao nini ianao fa tena miandry an'Andriamanitra tsotra izao mihitsy. Fa tena porofon'Andriamanitra ry havana hoe za rehefa andrasanareo dia tonga ahako. Rehefa tena mipetraka miandry anareo, tsy misalasala, tsy mihozongozona ny fonareo dia tonga. Amen ry havana. Ary ny fiainantsika dia tena tahaka an'izany mihitsy. Ao amin'Andriamanitra tsisy diso rehefa izany. Tsisy mihitsy hoe zavatra hoe efa tena tokony tena nilainao dia tsy azonao mihitsy. Tsy ary havana malala. Fantatr'Andriamanitra foana eto ny fotoana tena ilanao an'io dia omenanao io. Izany ny eo amin'i Jesosy izany. Tsy misy tara fotoana. Alléluia. Totsika hisaotra n'Andriamanitra androany fa omen'Andriamanitra fahasoavana indray tsika, omen'Andriamanitra fitahiana indray tsika. Eny ry havana malala, tena hoe na dia izao fiainantsika eto androany izao ary tena fitahiana. Za dia mahatsapa mihitsy hoe fitahiana izao mbola afahafantsika manana connexion, afaka miara mivavaka ry havana. Mafy ange ry havana tamin'ny andro taloha izany
tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly ngeda Vanamalala tena hoe niasa fitoriana tsy mba nahafahana zany hoe nivory tamin'ny toerana anankiray foana dia niona foana dia misy fotoana sabata ny amoron-drano manao sabata eny no mitory teny eny no mampianatra tsy tonga anaty fiangonana azy fa dia izay olona hita eo nitoriana teny dia mandeha mihazakazaka dia mamonjy asan'Andriamanitra saika isa sabata dia miova toerana ivavahana foana satria izay no asa nanirahana anazy. Atsika tena mahatsapa n'olona miaina amin'ny fahasoavana ngiravantsika etrika isa-tsapata aleluia mbola tsy misy any anaty akatana ianao zao no mitory teny amin'ity sabata ity fa mbola omen'Andriamanitra fitsarana mihitsy ianao eo amin'ny toerana misy anao eo dia miara-mivavaka tsika dia mihaona tsika dia mifalifaly tena hoe fahasoavana izany. Za tena mahatsapa foana hoe Andriamanitra izay nge mivavaka aminao tena anatina fiainana mirindra sy milamina ngeda Vanamalala mirindrana nomaly fitainany raharaha vita ny sakafo dia androany tena mitsatra tandrina sabata tsisy korokorotana tsisy zavatra mihitsy hoe tsy afahana tonga eo fa tena men'Andriamanitra fahalalahana. Ianao io tena miaina amin'ny fahasoavana ianao io misaorana Andriamanitra fa tsy velona tamin'ny andron'ny apôstôly tsika nanompo an'Andriamanitra rehefa fa tamin'izany tena hoe fiainana zany tena hoe ny afo ao anaty tsy avela ho faty ny condition ampanompoana rehetrarehetra tena hoe indray anatina fanenjehana anatina nahady mafy anatina aretina anatina zavatra isan-karazany fa nefa ny afo tazona ihany tena saoran'Andriamanitra ianao androany. Tsika androany tena atsapan'izany mihitsy hoe Jesosy sambatra manompo anao eto an-tranoko eto aleluia. Ianao izao tsy nandeha ianao na dia na 1 kilometatra ary tsy niazakazaka nanenjika 30 metro koa ianao zao tsy mifo maraina be koa ianao tsy maintsy mifoha amin'ny 4 maraina fa ny fiangonana ngeka lavitra be fa dia mifoha ianao ohatra ny mpifoazanao isan'andro ihany dia miandry Zoom dia miandry live dia mihaino tory teny nefa tsapa hoe mbola omen'Andriamanitra ny sakafo sahazatsika foantsika amin'ny fahasoavany amin'ny teniny amin'izay rehetra ilayntsika. Saotranao izay Jesosy fa sany rehetrarehetra izany tena hatsapanay mihitsy hoe sambatra izay manana anao tena miangarana izay iangarana tena hatsapanay mihitsy Andriamanitra fahasoavana izao fanompoana ianao izao tena miaina anatina fahasoavana tsy takatry ny saina izay Jehovahandriamanitra tsapanay izany eto amin'ny toerana misy anay eto ihany izay dia mivavaka aminao izay dia mandray valom-bavaka nge izay Jehova tena tsapanay mihitsy hoe ohatrany tsy misy vavaka tsy valianao izany ohatrany tsy misy Andriamanitra tsy hoe lalo-dalovana izany mihitsy eo aminay fa tena mandray Andriamanitra marina ny teninao fa tsy miova ianao maro sy ary mandrakizay raha ny fiainonao dia tsy miova ianao raha ny valom-bavaka ianao dia tsy miova ianao raha ny fitantananao tsy miova ianao eny Andriamanitra ny fanomponay miova ny condition ampanomponay tena miova ary tena tsapanay mihitsy hoe miaina anatina fahasoavana izay amin'izao fotoana izao Andriamanitra mivavaka izay dia tena sambatra Jehova misaotra aminao izay tsy miaritra kapoko izay tsy miaritra hanohanana izay tsy miaritra fonjy izahay Jehova Andriamanitra fanenjehana kely izay tena tsy misy dikany mba mahazo anay Jesosy tena tsisy dikany raha ny zavatra izay mety tenen'ny olona ny zavatra izay mety tenen'ny fiarahamonina amin'ny fianakaviana ny namana tsisy dikany izany mba zavatra hiaretanay Jesosy tsy mbola nisy kapokanay mihitsy hoe satria izay mivavaka dia kapohana ny lamosinay tsy mbola nisy amin'izany izay rehetrarehetra fahasoavana ngeza izany tsy takatry ny saina izany manome anay fahalalahana ianao na dia ty amin'izao tontolo izao efa tena tery azany izany fivavahana izany efa tery ny lalan'ny fahamarinana amin'izao fotoana izao fa ianao mbola manome alalana anay hivavaka saotra anao izay Jehovahandriamanitra tena tsapanay hoe tia anay ianao izany Jesosy tsy mba madinonay izany fahasoavana izany indray izay variana amin'ny ady variana amin'ny olana misy eo amin'ny fiainanay dia tsy tsaroanay mihitsy hoe ianao io ange tena manokatra lalana migodana eo anoloanay ahafahanay manompo anao tena zava-dehibe eo amin'ny fiainanay izany Jesosy nisaoranay anao zao fa tongavanay eto izao androany
amezanay voninahitra anao zao fahavelomana izao Jesosy amin'ity sabata ity manatrehana indray ianao Andriamanitra. Azavelanao izy sy na dia iray aminay aza tonga eto tsatsapany fanatrehanao. Misaotra Jesosy malala. Halleluja. Jesosy. Amen. Jesosy malala. Alavana tena mandinika foana isan'andro mampitiavana ohatry ny ahoana ny tiavan'Andriamanitra anaty tsy takatry ny saiko. Fa maninona no raha miteny Andriamanitra tsy sitrako ny afatesany ratsy fanahy any alany amin'ny lalany mba ho velona izy. Dia fa maninona ny avana tsy ny ratsy fanahy rehetrarehetra no mibebaka. Maninona mbola misy olona very ary ny tena mampalahelo ny olona very ny betsaka indrindra noho ny olona voavonjy.
reny olona maty be dia be reny amin'ireny ingeny avana ny very anefa Andriamanitra amin'ny teny fa tsy sitraka ny hafatesany ratsy fanahy fanelan'ireny olona ireny amin'ny lala dia fa maninona tsika reto no novangian'Andriamanitra mba hibebaka ny havana mala fa maninona ka itsika ny fonao io no mangetaeta hitady an'Andriamanitra fa nanino ireny olona ireny tsy nanana an'io toe-ponao io saravana misy fotoana aty andafy dia misy an'ireny le hoe manome tova reny rehefa maty dia omena ny olona ny tova dia io hoe Jesosy raha za ty hono zany rehefa maty zany dia ty foko ty zany ataoko don dia omena olona dia possible ve Jesosy ny olona iny lasa tianao koa lasa manana toe-po ohatran'izao ananako izao ve satria ny foko lasa n'le olona aravana misy fotoana mieritreritra amin'izany fa raha zany Jesosy no mitombo ny zanjahatra teneniko zany tena omeko olona ny foko Jesosy alohan'ny hafatesako dia teneniko hoe ty foko ty ataoko don dia omena olona ny ananinany misy olona no marary fo mila soloana ny fony dia io ny ana io omena azy fa possible ho tianao io olona io Jesosy indraindray ianao misy fotoana te hiditra anatin'ny olona mihitsy teny te handresy lahatra ny olona rehetrarehetra ianao hoe mibebao anareo andao ho tian'Andriamanitra ho ary havana mala mampalahelo ny mahita olona mbola very ihany nefa nge tsy sitrak'Andriamanitra nge afany ny hafatesany ratsy fanahy fa ny zavatra isaoranao an'Andriamanitra androany ny fonao no vanginy ny fonao ny kasiany ny fonao naseny ny bebaka ny fonao ny dirany dia io ianao io alleloia io ianao io tsy manana programa no very zany ianao tsy manana programa zany ianao hoe raha miala eto ianao dia ho very ravana mala misaoran'Andriamanitra ianao mivoninahitra Andriamanitra na dia ianao rery azy ao anatin'ny tokantranonao no mivavaka dia misaoran'Andriamanitra fa ianao no nivangina amen Jesosy ay Jesosy hideranao ary tena marina mihitsy fa isaky ny mieritreritra amin'izany zay dia te hisaotranao foana izay Jesosy te hisaotranao izy satria tena tsapanay ohatrany hoe misy fitiavana miangatra zany any aminao atolotra ho anay Jesosy malala
quand je pense qu'il est avec la pensée. Amen, Jesosy malala. Tena hoe zany ngery havana malala tena afahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra ngery havana. Ny zavatra rehetra manodidina anao. Indraitsika variana amin'ny zavatra hafa. Variana amin'ny ady sy ny zavatra mety mitranga eo amin'ny fiainantsika dia tsy mahita hoe Andriamanitra io nge tena mifidy antsika ry havana malala. Efa misy zavatra lalovanao dia izao foana ataovy ao anatin'ny sainao. Andriamanitra efa mifidy anao. Ary izany ny zavatra ngeza indrindra tonga teo amin'ny fiainanao zany tsy vitanizaniza teo amin'ny fiainanao. Fa Andriamanitra nifidy anao ry havana. Sitrapony fotsiny nifidy anao. Halleluja. Dia rehefa fantatrao zany zavatra izany dia mahatonga anao faly foana. Na inona na zavatra mitranga asa tsy misy dikany aminao ny zavatra mitranga. Satria Andriamanitra efa nifidy anao. Mandalo ady ianao fa efa nofidiana ianao. Misy zavatra lalovanao fa efa nofidiana ianao. Izay ny zava-dehibe ry havana. Andriamanitra tsy manary ny olona nofidiana izany. Tsy misy mihitsy. Ao anaty Baiboly hoe nofidian'Andriamanitra ny olona iny dia nariana. Halleluja. Fa nojereny teny foana. Tantanany teny foana. Amen. Raha mbola mifidy koa iny olona iny miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manary izany ry havana. Ninona rehefa mbola ao anatinao fotsiny za Andriamanitra hiaraka aminao aho. Za Jesosy hifidy hitoetra eo akaikinao aho. Hoy ny tena Andriamanitra manao hoe potraka impito no maro fa tafarina iha. Izy fotoana nge ry havana potraka. Fa ny zava-dehibe ao anatinao mbola miteny foana hoe za Jesosy hiarina. Za Jesosy be ho anilanao aho. Za Jesosy tsy hiala aminao. Halleluja. Betsaka ny zavatra mahatonga ny olona miala amin'Andriamanitra. Mety situation, mety olana, mety fisandratana. Karazana zavatra maro hialan'ny olona amin'Andriamanitra ry havana malala. Ny zanak'Israely rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana dia nalaim-panahy niala tamin'Andriamanitra. Satria efa tonga ohatrany mieritreritra ny zanak'Israely hoe inona tsony moa ny ady ho atrehantsika. Vita ny ady. Efa tonga tsika izao. Tonga eto amin'ilay tany tondra dronosy tantely. Ngatsika isa malekita hanafika intsony. Ngatsika hiady amin'iza intsony. Efa tratra ny tanjona ozy ny zanak'Israely. Dia mora tamin'izy ireo rehefa niala tamin'Andriamanitra. Tsy nitazona ny teny nomeny intsony. Satria efa nihinana sy nisotro. Nihinana ny vokatry ny tany. Nihinana ny voaloboka sy ny amponga ben-danitra. Niaina tamin'ny fiainana nafinaritra. Tondra dronosy tantely. Ohatrany tsisy ilanan'Andriamanitra intsony. Ry havana. Izany efa tehiteny aminao. Fa betsaka ny olana mbola natrehan'ny zanak'Israely tao aoriana ny nahatongavany tao amin'ny tany Kanana. Nilan'Andriamanitra foana ireo. Halleluja. Vao tsy eo Andriamanitra dia resy ireo. Rehefa tonga teo amin'ny tany Kanana azy. Ry havana. Ianao io mila an'Andriamanitra foana ianao. Naroviana. Halleluja. Ataontsika androany. Afaka ataontsika ato anatin'ny fanahy mivavaka mihitsy tsiry ty androany hoe za Jesosy aleoko ihany hitoetra eo anilanao aho. Halleluja. Akaikinao ihany Jesosy mety amiko. Anilanao ihany Jesosy mety amiko. Halleluja. Lavitano eu freno ahia. Azo anto izany drakana. Lavitano azo anto izany. Tsy salasalanja. Atumatsena de yadire fona. Aleluia techa. Aleluia. Atakatana ufuna reja mitsani sana. Atakapana yetu na bila na demanda. Atakapana yetu na vete mnoza de wakaisi na demanda. Aleluia. Eu freno amia. Alauchana wadanza kama. Lavitano wanza kani kauta. Atumatsena na utesuke. Yadire fona. Ituchae wanilana. Rukufali
miaraka aminao ay manireo manjo totoananao tsy mamanary aminao nanaty sarotra aliko ihany toe hitoetra eo anilanao tsara indrindra tokoa zany hoe akaikinao so tsy manam-paharo ary fiainam-baovao tsy amizako anao raha izao tontolo izao aliko ihany toe hitoetra eo anilanao tsaroko faliny fo rehefa miaraka aminao ay manireo manjo totoananao tsy mamanary anao nanaty sarotra aliko ihany toe hitoetra eo anilanao tsaroko faliny fo rehefa miaraka aminao ay manireo manjo totoananao tsy mamanary anao nanaty sarotra aliko ihany toe hitoetra eo anilanao aliko ihany toe hitoetra eo anilanao aliko ihany toe hitoetra eo Jesosy malala afaka atao atoro-bavaka mihitsy zany androany alleloia teniko foana ty hoe aza mbola miteny herintaona sy mifolo taona ianao anaty amin'ny herinandro ambony io fotsiny ihany azy aloha mbola hoeto indray tsika amin'ny heriny dia hanavahoany izany fateneny hoe Jesosy amin'ny herinandro io aza manao dingana lavitra ezaka be aloha ianao fa io herinandro io Jesosy hitoeraka eo anilanao io amen manomboka rapito Jesosy manampatonga ny amin'ny heriny aleoko foana Jesosy mitoetra eo anilanao halleloia tsy fantatrao na dia ny avoaky ny ampitso tsisy fantatsika ny avoaky ny ampitso ry havana malala fa ny zava-dehibe aminao androany ianao mitoetra eo anatrehan'Andriamanitra dia tonga amin'izay ianao miteny avelao izay tonga eo dia tonga tsy ny mivoaky ny ampitso tsony no mampanahinao tsy ny zavatra ho avy rapitso tsony no mampatahotra anao hoe mety inona zao ny hitrangy tsy izany tsony mampiasa ny sainao fa ny zavatra mampionona sy mahafaly anao dia zao ry havana ianao eo akaikin'Andriamanitra eo anilan'i Jesosy engeny misy anao io hoe alleluia ny mpianatra ry havana rehefa teo anilan'i Jesosy tena tsisy zavatra nanomboka tamin'ny fotoana ahafantarana ny mpianatra foana hoe tonga ny tafio-drivotra dia mifoy Jesosy tonga dia mitsahatra ny tafio-drivotra naona ny olona dia misaotra Jesosy dia voky ny olona dia nanomboka nelamina tsikelikely nelamina teny foana ny mpianatra ary nahatonga ny mpianatra tena nalala mihitsy hoe ity olo lehilahy ity zany ahatonga antsika tena tsy hanana fahoriana tsy hanatahotra zany mihitsy tsy hanan zavatra hoe tsoresitsika zany mihitsy zany raha miaraka amin'ity lehilahy ity halleloia satria nampitomboany Jesosy teny foana ny finoany hatramin'ny nahafantarany hoe misy olona ireo boka ny sitraniny halleloia zavatra rehetra hitan'ny mpianatra ry havana ampy tena nahita any hoe ty lehilahy ty ilaitsika ty raha mbola eo ty lehilahy ty tsisy ninona tokony ampatahotra antsika zany mihitsy amen ry havana malala efa lasa Jesosy maty Jesosy 3 andro Jesosy so maty tonga dia kivy ny mpianatra satria tsy teo tsony Jesosy tonga dia nanam-palahina ny mpianatra nitebitebo ny mpianatra natahotra ny mpianatra nalahelo ny mpianatra niverina daholo ny zavatra rehetrarehetra tany aloha
Niainan'ny mpianatra satria tsy nisy Jesosy intsony miaraka taminy. Fihavana malala. Ianao nge misy Jesosy miaraka aminao e. Efa nampahafantarany Jesosy ianao nge fa nitsahatra teo aminao ny tafidrivotra e. Efa nampahitany Jesosy ianao nge ny havana malala e. Fa voky ianao e. Natao anatin'ny anohana. Reny rehetrarehetra eny anarapolo fon'Andriamanitra. Fa tsara ny eo anilany. Tsy misy tsara noho izany hoe misy Jesosy ny fiainanao izany. Halleluja. Hitany Petera tsy nisy Jesosy, dia hitany nisy Jesosy, dia hitany indray tsy nisy satria maty Jesosy. Fa tena niavaka ny fiainany ny havana malala. Za androany dia teny aminao hoe io Jesosy miaraka aminao io, halleluja, atao fiainanao io. Ataontsika androany an'olo tena indray. Ataontsika androany teny indray, amen. Io Jesosy malala manolo tena aminao. Ataontsika fotsika rehetra izy ty androany. Halorantsika tena tsy hoe ty Jesosy. Halleluja. Tumpuo aiza muyano farisia Fatua haizina ilala nazaya leko Mwiveko fahatara Niyadana Sivita kuatizayo Mangataka ni famela Na vyaminawa Umbana vauzaku Nishena kubahuana Kafaka tu Mateno mulata luna Mura wasarika Yanauni yasani maizina Fatia ya no tupo amata tira uladana Isai surat pachari anarati Itia Kafunu kanalakana Achana tupo Aiza muafara Mufera ku Mulai sampai jadi misalnya yo, fahirlah. Unifitiabana kembali menau kalenda Wahai sanefane Ditelaku Kau tiba cakiriti Rahasia dunia luar Itia Kau kadang-kadang Baca tudo, ainda punya farah di syaraku, kaya sekali tandina, eu diri napetaka, unazana bisa layu, kaya yang Sikira jatuhko, untuk sama dengan tantana yang lala kalena. Itia,
Oh yeah, yeah. Amen. Jesosy malala. Raha iso izay Jesosy, raha iso izay. Ny zavatra nataonay taloha efa nanenenanay ireny Jesosy. Azao izay efa tsy handeha amin'ireny intsony. Ezak'izay manohitra anatin'ny fakapanahy faran'izay kely azy. Ezahanay toerana, ezahanay andosirana satria fantatra efa tsy tianao ry. Fantatray Andriamanitra fa sahirana izay miarina isaky ny lavo amin'ny fakapanahy. Fantatray Jesosy ezak'izay. Raha iso izay Jesosy malala. Meo anay ny hery hafahanay mandresy. Hafahanay Andriamanitra miarina isan'andro isan'andro. Amen. Meo anay ny hery Jesosy malala. Ampeloatra ny fakapanahy mitombo isan'andro. Ny zavatra misarika anay alefa ny devoly eto amin'izao tontolo izao ity anadinona ianao Andriamanitra. Mitombo isan'andro Jesosy. Ary dio ravana fa isaky ny mihasarotra ny fiainana, isaky ny mihamafy ny fiainana. Raha hitena hoe isaky ny miakatra ny vidim-piainana dia tian'ny devoly hiakatra koa ny fanadinonao an'Andriamanitra. Satria mitodika any ny sain'ny olona, mihamafy ihany izany fiainana izany, mihasarotra ihany izany lalana izany, dia mifantoka ny amin'ny fiainana ny olona fa miala amin'Andriamanitra. Ry havana malala. Kanefa mbola teteny aminao hoe Andriamanitra tsy miova. Ary rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao, tsy miova ny ritmanao amin'ny fanomponao an'Andriamanitra ry havana malala, dia tsy miova koa ny fiainanao. Tsy meratsy manaraka an'izany ny fiainanao fa tsara foana io. Halleluja. Satria tsy miankina amin'izao tontolo izao ny fiainanao fa miankina amin'Andriamanitra. Tsika ingeravana samatra. Izy fotoana Jesosy rehefa teo Getsemane ry havana malala, nangataka tamin'Andriamanitra nge Jesosy. Hoe Jesosy Jesosy amiko ity kapoaka mangidy dia mangidy ity Jesosy Andriamanitra. Nangataka tamin'ny ray izy mba hanalana Andriamanitra n'izany. Fa tsy nanaiky Andriamanitra. Izy Andriamanitra hoe ianao mendrika hisotro an'io. Ianao no asaiko misotro an'io. Fa ireo olona rehetrarehetra vonjenao ireo tsy asaiko misotro an'io. Aleo mba ianao Jesosy no misotro an'io kapoaka mangidy io. Fa esoroko eny an-tanan'ireo olona rehetrarehetra ireo ny kapoaka mangidy dia omeko anao ho sotronao rery. Dia tsika ingeravana amin'izao ianao hoe tsy mahita. Hoe misy zavatra indrindray tena iainantsika mafy dia mangataka amin'Andriamanitra tsika. Andriamanitra afao esory amin'ity zavatra ity fa mafy loatra amiko dia mamaly antsika inge Andriamanitra. Tsy nataony tamin'i Jesosy izany fa nataony taminao. Jesosy tsy nivalian'Andriamanitra ry havana. Hoy Andriamanitra hoe tsy hamaly anao ary zanako, fa raha vao mamaly anao raha vao esoriko eny an-tananao io dia lasa misotro an'ireny. Misotro ihany ireo olona rehetrarehetra ireo. Misotro kapoaka mangidy ihany izao tontolo izao io. Fa aleo esoriko eny ny kapoaka mangidy dia hoentinao Jesosy. Ry havana, sambatra ho antsika. Andro any hiteny aminao hoe ianao raha manana zavatra mavesatra androany dia tena afaka mangataka mihitsy ianao. Jesosy esory amiko amin'izay ity kapoaka mangidy ity. Alao amiko amin'izay ity Jesosy fa ela nge nitondrako an'izy ity Jesosy. Mavesatra nge izy ity Jesosy. Halleluja. Dia tena hitanao fa Jesosy mihitsy ny hamaly aminao androany efa nentiko ka. Efa nisotroako io fa esoriko eny an-tananao io. Tsaroako ry havana malala tamin'izany izay vao nivavaka tao anatina ady mafy. Dia tena nakasika anay mihitsy teny Andriamanitra iny esorin'Andriamanitra teny an-tananay ny gobli mampiraikiraiky izay nisotronay hatramin'ny faikany tamin'izany. Fa tena nesorin'Andriamanitra teny an-tananay dia nafindra teny an-tanan'ny fahavalo.
tena mahakasika anay zany ravana malala so ihany Andriamanitra fa tsy niainao an Jesosy fa miainao anao totsika androany arahirany tery ty mihitsy hoe na manana kapoaka mangidy ianao entinao eto olana zavatra savy-bahany azon'Andriamanitra esoriny eny aminao amen arahirany tanao androany afaka tanao ampandoliana mihitsy mba ianao le manana an'izany kapoaka mangidy mila esoriny zany androany mba esorintsika zany andeo esorintsika atao amin'i Jesosy zany halleluia avitan'Andriamanitra ny manala an'izany anatananao androany dia androany any halleluia Amen. Jesosy. Halleluia. Ekeo ry havana malala izay hitondran'Andriamanitra anao. Fa mety aminao io. Mahatsara anao io. Halleluia.
io ny tian'Andriamanitra dia mety aminao zarafa na tena resy lahatra anisy fotoana Josefa rehefa tonga teo amin'ny fotoana anankiray tonga teo aminy ny ralahany tonga teo aminy ny dadany izay nikohaka taminy rehefa teo Egypta Josefa teo amin'ny fanapahana Josefa dia izao ny zavatra nitenen'i Josefa hoe nareo ny hevitra n'izao ho ratsy fa Andriamanitra kosa ny hevitra n'izao ny hevitra n'ireny zavatra rehetrarehetra no soa. Haleloia. Sady nitomany Josefa satria teo voatanteraka ilay nofy angery avany ny lalana rehetra naleany hatramin'izay na tonga tany amin'ny fatanterahany nofy fa teo ny nofy voatanteraka ary za koa tena mino sy resy lahatra fa teo Josefa vao tena niteny azany tezany tamin'ny fandresendahatra tanteraka mihitsy teo izy vao tena resy lahatra Jehova haikay tena fiadanana marina kay ny lalanao hatramin'izay izy mandeha ihany izy matahotra an'Andriamanitra ihany izy fa za mino fa tsy tamin'ny Josefa tany anaty lavadrano no niteny an'izany tsy tamin'ny Josefa namidy ho andevo no niteny an'izany ary mbola tsy tamin'ny Josefa tany amponja koa ary mbola niteny sy resy lahatra zato isanjato an'izany hoe tena mahalala ny hevitra ivelana namarina ianao Jehova hatramin'izay mbola mipetraka foana amin'ny fanontaniana ahoana Andriamanitra ato anaty lavadrano ange za Jehova zao nga no fanarahana Jehova nivoaka tao izy namidy andevo lasa lavitra nikaiky ange za Jehova malahelo amin'ny dada zany zao ve no fanarahana Andriamanitra mbola nisy sany tao anatin'ny Josefa tao tsy faharesendahatra zato isanjato zany nitory avana fa teo amin'ny fotoana anankiray amin'izay tonga ny fanontaniany Josefa voalohany ny fanontaniana tamin'izay tena mbola velona ihany fa ikaiky satria nanapana iny izy mety ho tanteraka ny nofy mety ho tanteraka ihany fa mihena ilay salohi-bary efa tsy hotronikaiky efa tsy ekohaka amiko tronikaiky fa ny ralahako mety any sisa ireo ny ralahako fa mbola velona vekaiky satria nanapana iny izy hoe efa maty izay Jakoba zany hoe misy zavatra ihany tao anatiny tao tsy tena soa izy hoe tena ho tanteraka zato isanjato ny nofiny raha tsy teo amin'ny fotoana anankiray tena nitenenany amin'izay. Haleloia. Hoe velona kaiky tomany amin'izay Josefa rehefa nareo ny hevitra n'izany ho ratsy fa Jehova ny hevitra n'izany ho soa teo izy vao tena resy lahatra zato isanjato hoe Jehova tena tsara ianao tanteraka ilay izy Andriamanitra ity hafa tonga eto Andriamanitra zava-dehibe ry havana ny fanekena ny fitondran'Andriamanitra atsika na dia tsy fantatsika azy. Haleloia. Na dia tsy fantatrao azy ekeo fotsiny alohany mety tsy mbola resy lahatra mihitsy ianao hoe tena io marina ve mety mbola manontany foana ianao zao ve Andriamanitra ilay mivavaka zao ve Andriamanitra ilay miaraka aminao ohatrany tsy mifanarahantsika zao Andriamanitra firy taona zay ianao nanontany an'izany fanontaniana izany eo amin'ny fiainanao eo mivavaka ianao mbola tsy tonga amin'ilay tanjony irinao foana ianao mbola tsy tonga amin'ilay fifanarahanao foana amin'Andriamanitra ianao ary havana malala androany maneke an'Andriamanitra ianao tsika ianao antiry ty andrano aza mba mandao ahy ianao Andriamanitra fa izay ihany ny zava-dehibe amin'ny fiainako ianao tsy mandao ahy. Haleloia. Tsika fotsika rehetra mihitsy zany izany aza mba mandao ahy ianao Andriamanitra aza mba mandao ahy rivamotsio aza mba mandao ahy Jesokukulo
Ialumare, Mabuzefanitayana, Nipauaka. Itufambiaji yetu inavutana, wakasimama yetu wataliwiza Iyaluwale, Mabuzefanitayana, Nipauaka. Eni manumesa eni manuaire, to adelisi andesi ni manumuna, Iwazata Iyaluwale, Mabuzefanitayana, Nipauaka. Amen. Jesosy manalo. Ina moa ny anaran'i Jesosy ry havana fa tsy mpamonjy ho tompo sy mpamonjy. Haleloia. Dia manao ny asan'i Jesosy aza matahotra ianao. Efa izay ny titre andraisantsika azy eo amin'ny fiainantsika, dia izay koa ny asa atao. Sady tompo izy no mpamonjy izy. Amen. Tena tianao Jesosy. Aza manam-panahina ny amin'ny ho avy izany ianao. Aza matahotra izany ianao satria nahoana. Haleloia. Efa any amin'ny lalana ianao io. Efa tafiditra ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra io fiainanao io. Amen. Ny olona mbola tsy tafiditra ao anatin'ny planin'Andriamanitra ny mampatahotra ry havana malala. Raha tsy tao anatin'ny drafitr'Andriamanitra ny fiainan'i Josefa dia nampatahotra. Tena nampatahotra. Mety maty tany anaty fanandevozana tany ange izy ry havana. Fa tsy nampatahotra satria tao anaty drafitr'Andriamanitra. Ninona zavatra ny ainany? Lalana makany amin'ny fahombiazana, fa tsy lalana makany amin'ny fahafatesana novinanofiny. Aleluia. Amen. Vitan'Andriamanitra kalkulana ny taona rehetrarehetra ny taona nialan'i Josefa tao amin'ny taniny nakany Egipta ary tsy hoe efa niarasan'Andriamanitra efa antitra be Josefa vao nakany. Tsy manana hery anapahana intsony izy raha izany, fa tao anatin'ny fahatanorany. Haleluia. Dia efa nentin'Andriamanitra tany Egipta izy. Dia nivolavolain'Andriamanitra izy tao anatin'ny fahatanorany mihitsy Josefa nanapaka. Amen. Mbola nahitany tsirony mihitsy ny fanapahany tao Egipta, fa tsy hoe olona efa antitra, efa mangozozozo, efa mitondra tena, efa tsy mahavita ninina intsony izy vao tonga mpanapaka. Dia hoe tsisy tsirony amin'ny intsony ny fiainany, tsy mahazo hafanana, tsia. Tao anatin'ny hatanorana izy. Mbola tena niainany mihitsy izany fiainana fanapahana izany tena nahitany fifaliana. Ohatr'izany ny tantaran'Andriamanitra ny fiainanao io. Mahafinaritra nge ry havan'Andriamanitra. Tsara nge ry havana Jehova. Haleluia. Tianao Jesosy. Fa satria tia anankiray mahafinaritra ity hoe nisy fotoana izay nandeha dia andeha tany amin'ny toerana tsisy réseau izay sy fity. Dia teo fity tamin'izany mety eto izy miaino antsika eto. Andao aky mba hiaino hirahira ho antsika dia andao aky mba hiainona inona ny irany anaty telefona andriano ho amantsy anazy. Andao mba hiainona dia alefa ny bluetooth dia alefa ny hira ry havana malala dia anisany hira anankiray tao anatin'ny nalainy tany anaty telefonany any tiry ity nakasika be anahy. Mamao izy misy an'io hira io ato izy fa tiako be izy tiry ity dia ato anaty telefona ato. Ndre ndao ataontsika tiry ity andrany mahafinaritra be izy ity. Taontsika amin'ny fotsika rehetrarehetra mihitsy. Haleluia. Haleluia. Raha ao fity dia atolotra amin'ny fity mihitsy tiry ity.
Itire mulala na miakata. Itire mulala na miakata ya kasike. Itire mulala na miakata. Itire mulala na miakata. Itire mulala na miakata ya kasike. Itire mulala na miakata. Arudi nawe, nina kateka safa. Arudi nawe, nina kateka safa. Itire nupai kulima sina. Itire nupai kulima sina ya narasike. Itire nupai kulima sina. Itire nupai kulima sina. Itire nupai kulima sina ya narasike. Itire nupai kulima sina. Arudi nawe, nina kateka safa. Arudi nawe, nina kateka safa. Itire kufia kunana. Itire kufia kunana yangu nasike. Itire kufia kunana. Itire kufia kunana. Itire kufia kunana yangu nasike. Itire kufia kunana. Arudi nawe, nina kateka safa. Arudi nawe, nina kateka safa. Olipibaini, Yesu ni basi na le, Yesu ni basi na le. Kijana ufarasi na kauje wanyanga kupe. Kijana ukasarani na kauje wanyanga micha. Olipibaini, Yesu ni basi na le, Yesu ni basi na le. Wanyanga micha. Kijana ufarasi na kauje wanyanga kupe. Kijana ukasarani na kauje wanyanga micha. Arudi nawe, nina kateka safa. Arudi nawe, nina kateka safa. Haleluya. Yenze Yesu malalo. Zany koa namarananay an'izao fiangovana izao androany Jesosy. Harovinao ny lalanay mba hazavao satria voalaza ny teninao mihitsy ahaizina ny manarina ny tany Jehova. Ahaizina ny manarina ny tany. Voalazanao koa fa aminay miposahan'ny fononay trao Andriamanitra. Atoky anao zay. Fa zay dia tsy mba nisany ilay tsapatsapa eto amin'ity ahaizina ity Jehova Andriamanitra. Andeha ihany zay tahaka ny olona rehetra Jehova. Hanao ny zavatra rehetra ihany zay tahaka ny olona rehetra. Fa misy zavatra mihitsy anankiray tsy hitovizanay amin'izanizy amin'ny olona. Dia zay manana anao Jesosy. Mazava avokoa ny eo anoloanay. Tsy misy zavatra takona aminay izany Andriamanitra. Takona amin'izao tontolo izao Andriamanitra izany hoe manahoana izany fiainana mandrakizay izany. Takona amin'izao tontolo izao Andriamanitra izany famonjena izany tsy fantatry ny olona izany. Fa mazava eo anoloanay izany. Mazava, haleluya. Hitanay, amen. Tsy takona aminay. Misaotra Andriamanitra. Mankasitraka Jesosy eo. Haleluya. Pitrakay aminao ny toy ny fotoana Jesosy malala. Ianao ny mbola hitoy asa tsy tapaka eto amin'izao fandarana.
Amin'ity sabata masina ity Andriamanitra ny fanatrehanao anenika ny tsiray avy misambata amin'olona ao anatin'ny teninao Andriamanitra taio ny sofinay mba ho sofina tena pakato sofina tena malady hiaino ny feonao Andriamanitra taio ny fonay Jesosy taio Jesosy malalo ny sainay ao resy lahatra akato ny tenina misaotra Jesosy aho zay rehetra tsy ampy rehetra tsy voalazako ianao any amena avy arivo entsy manapataperana any anatin'ny fony tsirairay avy aho misaotra Andriamanitra fa tsara ianao. Halleluja, amen. Zay ny fotoanantsika teto iaino fidelana anankiroa dia aorianan'izay tsika dia iaino tenin'Andriamanitra. Ataontsika ity raha anankiray mahafinaritra ity nostalgie rehefa taloha izy ity fa ataontsika amin'ny fotsika rehetra. Halleluja. Angalia na wanda wake,
Kisua, Kalemu, Simafitake, Kisua, Mamalia, Nawala, Bake, Kalumi, Yelitela, Agawe, Amuri, Marai, Jesusi, Usuya, Kera, Wamia, Wamia, Kalumbu, Yelitela, Agawe, Amuri, Marai, Jesusi, Usuya, Kera, Wamia, Wamia, Kalumbu, Ikritikali, Alikisimbaza Urika, Urika, Nawale Kanada, Wanadisa Kanada Java, Kalungu, Ikritikali, Alikisimbaza Urika, Urika, Nawale Kanada, Wanadisa Kanada Java, Sesa, Kalungu, Anasuru kenya ufamuzana Isika Mediterranean Tarubi sanandure fanikana Tarubi sanandure Alors, on va vous donner. Alléluia. Ilalaka farany ary dia aoriana antsika dia entoroteny amin'ny herintsika miaraka eto raha mbola sotroina Jesosy misaotra anareo nahatratra amin'ny faramino fa naherinareo aza miala fa mbola hiany tena Andriamanitsika rehefa peo Alléluia. Ndao ary. Etsika tsara amin'izay kosa amin'ity iray ity tsy mahita miadana ohatry ilay teo tsony. Alléluia. Lasartika. Ni fiderananao Jesu Kristi panzaka bevunaitra ira fiderana tino ankalazako anao Jesu Kristi panzaka mboni panzaka Amini marane sa fiderana Amini arive fiderana Ni atkurete ovunaitra Tia sikufete ni fideranana Asanda tonivo ni fideranana Jesu Kristi panzaka bevunaitra ira fiderana tino ankalazako anao Jesu Kristi panzaka mboni panzaka Amini marane sa fiderana Amini arive fiderana Ni atkurete ovunaitra Tia sikufete ni fideranana Muramurla sa kwasa, muramurdila kwasa, muramurdila kwasa. Aderong tumtsik, hawukin tumtsik, hatsarang tumtsik, mayerong tumtsik, geraw, bubiw, hatsarang tumputsik. Sinong mayere ni tumpo de mancha, pazakani tumpo de mancha. Dirang fitaline ni tumpo de mancha, amejika ni ubine ni tumpo de mancha. Amini marane sa vidirana, amini arive mulidirana, ni atkurete
asaurataony lamosika dera mitombotsika asaurataony lamosika eraho amin'ny aponga eraho amin'ny lagitara eraho amin'ny mosika eraho obio fatsara ny tombotsika Amini marane sabidegala, amini aride buliduragala, biat kurece obumaita, siasi profete biudiragala. Amini marane sabidegala, amini aride buliduragala, biat kurece obumaita, siasi profete biudiragala. Alléluia. Amin'ny fikarina lehibe indray no iaravanantsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Fa ny miaravantsika rehetra izay tratrantsika eto androany ao anatin'izao fandarantsika kafe toriteny sy fitoam-bavaka izao. Dia malasa antsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra misaotra mampiratra anatin'izay fotoana izay fitondrantsika eto anatin'ny fiarakofana. Fa amin'izao fotoana izao dia hiditra anatin'ny toriteny tsika. Raha mety ianao dia hivavaka tsika ny tokantrano any raha mety aminao dia andaontsika metraka ity fotoana ity ampilatan'Andriamanitra ary angataka ihany koa ny teny avy aminy mba hilatsaka tsirairay avy aty anatin'ny fotsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Hivavaka antsika Jesosy eo misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao. Misaotra anao Jesosy satria tena noho ny fahasoavanao dia tafavoreto indray zay. Tena tsara ianao ary tena lehibe ianao ary mendrika io teraina. Nahoana moa zay Jesosy ny tsy hisaotra anao raha mbola omenao indray ny anina sahaza dia ny teniny izay alohan'ny vavanao izay tsy avoky anay androany fotsiny fa ho fiainana mandrakizay ho anay mihitsy. Da izy rehetra tonga eto androany ka mety noana mangetaeta, mety misy zavatra tsy ampy amin'ny fiainany, mety misy zavatra iriny tiano tonga eo amin'ny fiainany. Ianao no lalana an'izany satria fahatongavanao eo amin'ny fiainanay no voaloha-pahasoavana sy ny voaloha-pitahina. Raha misy olona toa efa zatra miaraka aminao dia tehirizy foana izy ireo fa tena hifikitra aminao lalandava. Ary raha misy olona eto tsy Andriamanitra, olona mbola zara mihitsy vao mbala ero an'izany filazantsara zany, izany hoe hiaraka iteran'Andriamanitra zany, dia androany kasio izany olona zany. Any amin'ny toerana izay misy azy any, kasio izany olona izany. Any amin'ny toerana izay mety hanony an'izao fandarana izao kasio ny foana. Fa ianao irery no manana fahefana, ianao irery manana izany fahefana manokana izany hoe hikasika na dia olona any amin'ny farany lavitra indrindra. Lavitra izao fandarana izao. En ligne ny zavatra ianona eto amin'ny alalan'ny tambajotra serasera sy amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana fa tsy hanakananao tsy hikasika izany olo izany any an-tokantrano izany. Tsy hanakananao tsy handondombaravarana any anatitry ny tranon'izany olona izany. Misaotra Jesosy misaotra tsy mahatoky sy mino fa misy olona amin'ity androany ity tena ho voakasiky ny tananao mahery dia voatrobaka ny sabatra, dia ny sabatra roa lela dia ny teninao Jesosy ary dia amin'ity androany ity no fahatsiarovana eo amin'ny fiainan'izany olona zany fanandraisany an'izany filazantsara izany. Misaotra Jesosy marina, miasa araka ny fombanao miasa amin'ny tananao mahery amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina hikasika ny isan-tokantrano, isan-batan'olona. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Voninahitra atolotrainao efa hatramin'izay dia mandrakizay. Ny fanatrehana ratsy rehetra, ny devoly sy Satana sy ny firongony dia tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana anelingelina na amin'ny lafininina izao fotoana eto izao. Fa miteny izay ho toriana dia tena hoe ny tananao Andriamanitra no andatsaka izany anatin'ny fonay, ary ny fonao dia mba ho fonay ihany koa ary tepo aminay. Saotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen.
itiam-panambolana dao ataontsika tiritentsika nay ony ao anatry an'Andriamanitra fa tena mangetaheta azy tsika ray manamalala. Amen. Mangeta-getanao indray ao Jesosy, finony hery vaovao avy aminao ao. Teo kotsondray lay oram-batravatra ny fanahinao ao, de feno ianao. Tiako hiala ato anaty zay rehetra tsy avy aminao, tiako anjakanao zay rehetra momba sy ao anatiko ao. Ny hoaviko sy zay rakona mikio rehetra, tiako anjakanao. Jesus, you want a kawa. Mangeta-getanao, mangeta-getanao ao, finony hery vaovao avy aminao ao. Teo kotsindray lay oram-batravatra ny fanahinao ao, de feno ianao. Tiako hiala ato anaty zay rehetra tsy avy aminao, tiako anjakanao zay rehetra momba sy ao anatiko ao. Ny hoaviko sy zay rakona mikio rehetra, tiako anjakanao. Jesus, you want a kawa. Ambaye
Inaitra sy mierimerina tsisy sioanjakawa mahitao azy ny olo inaitra sy mierimerina tsisy sioanjakawa. Alleluia. Tahiny tompontsika rehetrarehetra tsy tonga fotsiny eto ianao zay ny zavatra azoko antoka lazainanao androany, tsy tonga fotsiny eto ianao fa tena hoe misy raharaha ilan'ny tompo anao. Alleluia. Basabasy Sylvie tahiny tompontsika mianakavy izay ry ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika rehetrarehetra. Izy ity dia ten'Andriamanitra nisy fotoana nitoriko an'izy ity tany tamin'ny taona maromaro lasa tany fa mahasoantsika ny teny averina raha ifanainao an'ity toriteny ity ianao nefa mbola maheno koa eto ianao androany. Resaka mombana lehilahy anankiray tsika tao fanjakana Israely tao. Lehilahy anankiray izay vahiny tao amin'ny fanjakana Israely tao nefa dia notahin'Andriamanitra manokana izany lehilahy zany. Tahin'i Jesosy Bersava Israely Madagasikara Indina Rodriguez Angelina Diamant Eric Caracca Razanazo Sylvie Ranolso Olga Marijo tahin'i Jesosy isika rehetrarehetra Yama tonga soa Angèle Pagès Artisanat de Madagasikara tonga soa daholo isika tsirairay avy dia ajasika patitsika hoe va tonga Jesosy mpandresy tahin'i Jesosy Angelina Diamant tonga soa dia mirary sabata finaritra sabata fahafinaretana fanafahana famatsiana ho antsika rehetra miriaran'Andriamanitra malala tahin'i Jesosy ihany koa. Izay tena androantsika amin'ny Samuela faharoa boky Samuela faharoa toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny ndao manomboka amin'ny andininy fahasivy aloha vakitsika manomboka amin'ny andininy fahasivy hatramin'ny raika ambin'ny folo aloha vakitsika. Samuela faharoa toko fahaenina andininy fahasivy hatramin'ny faraika ambin'ny folo no vakitsika. Teny tompo someva itojo rahalahy asany apôstôly tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Davida natahotra an'i Jehova tamin'izany andro zany ka nanao hoe nahoana no entina ty amiko ny fiaran'i Jehova ary Jehova dia ary Davida dia tsy nentina mindra ny fiaran'i Jehova ho any aminy ao an-tanànan'i Davida fa naviliny ao hatramin'ny Obed-Edoma Gatita. Ary mipiraka teo vonona tao hatramin'ny Obed-Edoma Gatita ny fiaran'i Jehova ka dia notahiny Jehova Obed-Edoma sy ny ankonany rehetra. Alleluia. Amen. Izy ny teto nanatrika. Alleluia. Izy ny teto efa nanatrika ny toriteny nanatrika ny anao ny toriteny nitoriana mivantana tao anaty live teto tany anatina tokantranon'olona zay izy io natao tamin'izay fotoana zay. Izy ny olona naheno an'izay toriteny zay dia mbola eto izy androany fa manangan-tanana azafady. Alleluia. Moa tena Andriamanitra hoe ary Davida natahotra ny Jehova tamin'izany andro zany ka ny hoe nahoana no entina ty amiko ny fiaran'i Jehova ary Davida tsy nentina mindra ny fiaran'i Jehova ho any aminy ao an-tanànan'i Davida fa navilony hatramin'ny Obed-Edoma ary nipetraka telo vonona teo hatramin'ny Obed-Edoma Gatita ny fiaran'i Jehova ka dia nitahiny Jehova Obed-Edoma sy ny ankonany rehetra. Alleluia. Marina avy efa teo tamin'izany tamin'ny 2017 ange zany marina tena nay vao marina izy tamin'ny 2018 zany izy zany na 2017 mbola tsy misy koa ry nay kiradio nitadidiko ny torian'izay hatramin'olona tamin'izay efa nieno zany nareo fa tsy mbola nieno tamin'le live hoe mahavariana kely le ty amin'ny fanomboany hoe Davida natahotra an'i Jehova dia nefa izy natahotra an'i Jehova dia niteny hoe nahoana no entina ty amiko ny fiaran'i Jehova. Inona zany le tahotra tao anatin'i Davida
tena tahotra tena rabaky teny mihitsy tsy hoe tahotra an'Andriamanitra hoe manao marina mba matahotra an'Andriamanitra tsy hoe olona matahotra an'Andriamanitra dia olona mpivavaka be na ohatr'izany fa tena tahotra mihitsy zany. Da i Jesosy sandolasy Gisèle dia tozo tonga soanareo tena tahotra tena matahotra le mangofotra matahotra isy loza iseho zao mantsy ravana malala tantaranaty fiaraha-fanekena ity ny fiaraha-fanekena ity zany dia nampanamboarin'Andriamanitra andry Mosesy tamin'izany andro zany dia nandeha niaraka tamin'ny zanak'Israely foana ny fiaraha-fanekena ry fiaraha-fanekena io dia misy heriny manokana satria nahoana satria ao ny fanatrehan'Andriamanitra dia rehefa hivavaka dia makeo amin'ny fiaraha-fanekena manakaikaiky ny fiaraha-fanekena dia iainao rehefa nahita tamin'ny radio fa iza tsisy eto zany olona nanatrika ny live tsy tamin'ny live fa tamin'le diffusion dia tena hoe ny tombotsoan'ny fiaraha-fanekena io zany tena tsy takatry ny saina satria rehefa tonga ianao hivavaka ka manakaikaiky an'io fiaraha-fanekena io dia voakasika ny fonao dia tafiditra be ianao dia ohatra hoe andeha hiady ny zanak'Israely dia entina ny fiaraha-fanekena dia mandresy ny zanak'Israely hiampita rano dia fiaraha-fanekena mandeha voalohany dia misava ny rano mijanona tataka any atotan-javatra ny rano loia fa maninona indray ary no teny indray ten'Andriamanitra eto hoe fa maninona indray ary no lasa tsy nentin'iray sy ny Davida tao an-tranony fiaran'ny fanekena nefa ny fiaran'ny fanekena dia vokatra tsara foana ny nentiny hatramin'izay izany hoe endriky ny fanatrehan'Andriamanitra mihitsy ny fiaran'ny fanekena zao indray ilay tantara nisy fotoana norobain'ny Filistina indray ny fiaran'ny fanekena io rehefa norobain'ny Filistina ny fiaran'ny fanekena resy ny zanak'Israely dia batain'ny Filistina nentiny nody tany aminy ny fiaran'ny fanekena io rehefa nentiny nody tany aminy satria zao ny zavatra tenen'ny zareo io no mitondra hery amin'ny zanak'Israely io ny pouvoiran'ny zareo fa rehefa resitsika ireo dia etitsika iny dia lasa tsisy maresy atsika ohatra ny zanak'Israely koa satria ananatsika ny fiaran'ny fanekena saiky marina satria zao tena marina tokoa fa hita ny fahavalon'ny Israely hoe alohan'ny ady ny zanak'Israely no mibatabata zavatra anaty efajoro misy volamena saromana anjely elatra anjely ohatr' zao dia bataina olona vata anankiray mahamirapiratra atao inona ry ny entina hiady ino no mitondra fandresena satria ao ny fanatrehan'Andriamanitra satria rehefa mandeha ny fiaran'ny fanekena dia zao ny finoana zanak'Israely miaraka amintsika Andriamanitra ary rehefa hoe amintsika Andriamanitra Imanoela zany zay dikany hoe amintsika Andriamanitra Imanoela dia rehefa miaraka amintsika Andriamanitra dia rehefa Jehovah no momba antsika dia iza moa ny atohatra antsika dia tsisy matohatra tokoa ny zanak'Israely alleloia zany ngeravana ny mahatonga antsika tena mila miaraka mandeha amin'Andriamanitra fa ty fiainantsika ity dia tsy vitantsika raha tsy miaraka amin'Andriamanitra ny zavatra ataontsika ity tsisy ninona mandeha raha tsy miaraka amin'Andriamanitra hoy Jesosy tamin'ny mpianatra nareo tsisy tsy mahay manao na inona na inona raha misaraka amiko hainareo zany hoe tsy mahay manao na inona na inona tsy hay ndraika efa nen'olona misakafo dia misondrovaka dia maty sakafo natao hamelomana mahafaty raha tsy miaraka amin'ny Jehovah zany ke mahatonga antsika mivavaka alohan'ny sakafo fa rehefa miaraka amin'ny Jehovah indray na dia zava-mahafaty aza no aminao dia tsy hampaninona anao dia hoy izy Mosesy rehefa andeha hidina hiverina any Egypte izy antanao Jehovah midina any Egypte dia zao mba fanontaniany Mosesy izy tsy teny ahoana ny lalana aiza ny lalana andeha inona kalesy sa soavaly sa inona fa zao ny fanontaniany Mosesy iza miaraka amiko alleluia dia hoy Jehovah za hiaraka aminao nitavako hiaraka aminao dia nandeha Mosesy satria fantatry Mosesy fa raha tsy miaraka amin'Andriamanitra izy dia tsy misy nenina vita
enjana riavana ngeza de ngeza riavana zany hoe vokatry ny fiarahana fisian'ny fiarahany fanekena amin'ny fiainan'ny olona fa zao tsy madika ny tantara nangalarina ny Filistina ny fiarahany fanekena rehefa nangalarina satria nieritreretiny fa io no mitondra hery a mitondra pouvoir fa mifanohatra am'izany nitondra loza ho any zareo indray ny fisiny zay toerana nitoeran'io fiarahany fanekena io de misy loza rehefa tsy misy vay de misy arety mandringana de misy fampatesa de tena tam'izany fotoana zany ozy zareo nitambatambazana mihitsy ny zanak'Israely mba hiverina andray an'izany fiarahany fanekena zany fotsy ny Filistina andala atero hoany fa maty am'ity tsika atero fa maty amin'io tsika io fiarahany fanekena io zany raha eo amin'ny zanak'Israely io hitanareo ohatry ny prizy ohatra hoe misy hitanao ohatry reny blao reny misy visy blao de raha ohatra hoe visy 8 na visy 6 de atsofohanao am'le blao an'le 8 de tsy miady mihitsy fa tonga de miady de misery de mitazona ohatrohatr'izay le izy tonga zany rehefa hoe ny fiarahany fanekena sy ny zanak'Israely de mifanao ohatr'izao miaraka de mitambatra tonga de miady fa raha ohatra hoe Filistine sy ny fiarahany fanekena de mifanohatra tsy mety mifampitsofoka ny fiarahany fanekena de ao amin'ny zanak'Israely ihany no mety aminy fa rehefa tany amin'ny zanak'Israely tany amin'ny Filistina sy ny hafa firenena tany izy io de nitondra loza tsy nitsahatra nitondra loza tsy nitsahatra nitondra fahafatesana sy aretina no andringana de zay ny nanovan'ny sainy Davida nietreritra Davida fa lasa niova io fiarahany fanekena io satria eny nahafaty io zay nikasika an'io de maty sy ny sisa de rehefa tonga am'izay ny fotoana niverina tao amin'ny Israely no evatritsika andininy ao amin'ny Samuel fahatoko faheniny io vaketsika am'izay ngena andininy voalohany anaran'i Jesosy ny Solomany de namindrana ny fiaran'i Jehovah nakany Jerosalema entina makao Jerosalema am'izay zany ny fiarahany fanekena amin'ny novorian'i Davida indray ny lehilahy voafatina rehetra tamin'ny Israely de 3 alina de niainga Davida sy ny olony rehetra zay nanaraka azy ka niala tany Balajôda apakatra ny fiaran'Andriamanitra izay niantsona ny anaran'i Jehovah tompony maro izay mipetraka teo amin'ny kerubima ary nataony teo amin'ny sarety vavao ny fiaran'Andriamanitra ka nentiny tao an-tranon'ny Abinadaba teo ankavoana ary Oza sy Ahio zanaky Abinadaba no nampandeha ny sarety vavao ary de nentiny niala tao an-tranon'ny Abinadaba teo ankavoana niaraka tamin'ny fiaran'Andriamanitra any ary Ahio nandeha teo alohan'ny fiara Davida sy ny taranak'Israely rehetra nitsinjaka teo anatrehan'i Jehovah tamin'ny karazana zava-maneno rehetra natao tamin'ny hazo kipreso de tamin'ny lokanga sy ny valia sy ny apongatapaka sy ny koritsana ary ny kipantsona ary no tonga tamin'ny famolonana koa izy de naninjitra ny tanany tamin'ny fiaran'Andriamanitra Oza ka niazona azy satria nazerany omby ny fiara de andrehana tamin'io zany fahatezeran'i Jehovah ka namely azy teo Andriamanitra noho ny fahatsoiny ka de maty teo anilan'ny fiaran'Andriamanitra izy ary de tezitra Davida no namelezan'i Jehovah ny Oza ka natao hoe Perezoza ny anaran'izany tany zany mandraiky androany na hoe ny famelezany Oza famelezana any Oza zay zany natonga Davida natahotra ary Davida natahotra ny Jehovah tamin'izany androany ka nanao hoe nahoana no entina tokony vatana etran'ny Davida io fiarahany fanekena io nefa riavana araka ny teneko taminao teo nitondra loza ohatry ny nitondra loza ndray zany le fiarahany fanekena izay tena hoe na tena nahitondra fahasoavana de izy moa ny ampiditra loza any amin'ny ankonany de tsy nety Davida toy izy Davida hoe aza lefa miditra ty amiko ino izy fa avolio ao amin'izay olona vahiny eto an-tanàna eto misy anankiray atao hoe Obed-Edoma Gatita tsy zanak'Israely izy io tsy Hebreo io fa Gatita zany
olona avy any amin'ny Goliaty zany ry havana. Goliaty avy any Gata, i Goliata Gatita, dia misy ny atao hoe Obed-Edoma Gatita, dia misy koa ny atao hoe Itai Gatita raha tadidinareo. Avy any Gata daholo ireo olona ireo zany hoe avy any amin'ny hava-firenena sy ny atao hoe fahavalin'Andriamanitra. Hoy Davida hoe raha isy ihany no faty dia alao mba tsy zanak'Israely fa alao olona Gatita. Mpila ravinahitra. Olona sahiran-kirana eo an-tanàna zany Obed-Edoma zany. Ndikan'izany alao nisy fahafatesana. Satria io zany kasika ny firafanekena dia maty. Toy Davida oka tsy zanak'Israely no maty. Fa oka hozy Davida olo-kafa ny maty fa andana le fahasoa anatiny io ao an-tranon'io Obed-Edoma io. Obed-Edoma tsy nanan-tsafidy. Obed-Edoma dia olona nalaza tamin'ny hatsaram-panahy na dia hafa firenena aza. Obed-Edoma dia nalaza tamin'ny hitanareo le ohatrany hoe misy mavitentsika mpanompo be an'Andriamanitra. Le tsy miteny fa dia izay mena azy io dia ekeny. Mpila ravinahitra izy io. Olona vahiny. Efa vahiny ianao ny an-tanin'olona dia somary mangingina izay ianao. Dia izany ny toetra ny Itai Gatita. Anao atao tranonao ny tiana atao izy izay mpanjaka. Ento le tompo apetrao eo fa tsy maninona e. Izy amin'io tsy mahalala koa hoe mahafaty io raha hoe any amin'ny olona tany tsy fantany ny tantaran'io. Ny tena marina tsy dia fantatry Obed-Edoma ny angahany zany hoe ny historikan'izany hoe fiaran'ny fanekena. Tsy fantany ny origine an'io. Tsy fantany ny momba an'io. Fa fantany fotsiny hoe sarobidy izy io. Alleluia. Fantany fotsiny hoe sarobidy izy io. Ny tranon'ny Obed-Edoma tsy dia trano hoe trano lapasoa. Araka ny tena olona somary sahiran-kirana izy olona tena somary tsy zarizary zay ny azo lazaina. Vahoaka madinika. Ohatran'ireny le sahirana any Madagasikara ireny zany. Le tsy mba manana tôbila fa sarety ny anazy dia tsy mba misakafo matsiro be fa rehefa mihinana feno ny kibo dia zay dia olona tsy mba dia lehibe rendrarendra reny. Raha amin'izao fiainana izao zany dia io zany le tsy mba mandeha mihinana pizza na mihinana tacos na mihinana mandeha restaurant mandeha wok na mandeha restaurant tsara tarehy lafolafo vidy ireny fa vary sosoa maraina dia vary sy anamamy ny atoandro dia vary sy atody ny hariva. Izany ny fiainana raha eo Obed-Edoma. Fa zao kosa tsy nanan-tsafidy izy. Izy le olona tsy mba mena safidy ireny hoe mety venao raha apetraka ato ny fiara e. Fa tonga dia mitenena amin'izay apetraka ato ony. Dia ahoana? Eny apetraka fa tsy maninona e. Izy teo ny toetra masina e. Zao rankizy ohatra zany mety zany zavatra ny trano diova rankizy ny trano diova fa misy fiara le fiara fanekena iny hiditra eto amintsika hony. Fa diovy ny trano fa ohatra sarobidy izay zao ny anaovana azy e. Andao amin'ny efitramonareo rankizy andao esorina daholo ny fandrinao matoy aty am'dadasiny ianareo fa alao atao fiara ao apetraka ao ny fiara fanekena fa ohatra masina ange izy io e. Zavatra misy volamena. Halleluia. Vary sosety rehefa fety. Dia tsy naikeny endasina rehefa tsy fety. Tena ozy izy zany Obed-Edoma hoe avy daholo nareo aty fa alao fiara fanekena. Dia ny didiovana dia mety manasiana décoration kely na mbamboarina kely ny tokantrano satria mahafantany ihany ny fahalehibeazany sy ny fahamasinany io. Fa ny zavatra nahafinaritra voalohany fahagagana voalohany tsisy maty tao amin'ny tranon'ny Obed-Edoma. Alleluia. Tsisy maty zay aloha ny voalohany. Nefa zay nidirana io indrindra mpahafa firenena dia maty. Nahatonga ny olona tany a Filisty maty. Dia satria razao nanandray ny fiara fanekena io dia nisy tanjona mazava tao. Dia hoe ampandresy io. Ampanankarena io. Atonga hery sy tanjaka io sy ny sisa sy ny sisa. Obed-Edoma raha nandray an'io dia nandray an'io fa satria masina io. Hoe tsy nandahana io na dia zavatra tsy dia mbola fantany azy. Misy ny olona ry havana tonga mivavaka misy tanjona mazava mihitsy.
hoe za hivavaka satria za te havita trano, za hivavaka satria za te hahita vady, za hivavaka satria za te ho miliardera. Zany daholo ny toetrany Filistina naka ary nangalatra ny fiarany fanekeny io, nangalarina mao atao fitaovana ho fitahinany fiainany, angalana tombontsoa ho an'ny fiainany, angalana tombontsoa e, natao fangalana tombontsoa. Alleloia. Fa ny zavatra mahavariana fahafatesana ny azony. Obed-Edoma ry havana raha nampandrosa ny fiarany fanekeny io de vonina ihany izy ihany ny fiainany, tsy nanana ninina izy hoe alao hiditra ato fa atao manan-karena ho zay hidirana io, alao hiditra ato fa atao ohatry ny tena milamina be ovabirana io, tsy zany ny tao anatin'ny sainy Obed-Edoma, fa zao fotsiny masy ny fahampidiro atokantranotsika. Za mino ry havana fa mety misy fotoana latsa-dranomasy eo Obed-Edoma indry orakizy mba azonareo an-tsaina ve le zavatra io mba tonga ato an-tranotsika, tokony any am'mpanjaka io, tokony any an-tranom-panjaka io, fa tsara fanahy be ny mpanjaka dia mba nataony nandalo ato tokantranotsika nefa tsy fantany fa mpanjaka tsy te ho faty, izy ny eritreretina ho faty dia nampidirina ataony izy. Fa latsa-dranomasy izy dia raha mba nanampoan'iza moa mba nampozin'iza hoe zao tokantranoko zao ve ozy izy, trano tokantranony eo mety le tena mety varotra charbon nge raha vana ohatry Obed-Edoma, mety paka kitay ange raha vana Obed-Edoma, fa mety tena ozy Obed-Edoma way de tonga ato an-tranontsika ve raha vana ty, nefa ny tena destination finalina an'io izy izy any an-tranony mpanjaka, fa mba mandalo eto araroty rakizy amasimo diovy tsara io amasimo tsara le chambre eo le efitrano misy an'io masoloy eny le rideau mba diovy tsara ao anatin'io. Alleloia. Zany hoe ny raisiny tamikisipo, ny raisiny amma izy azy voalohany indrindra tsy nisy maty tao amin'ny Obed-Edoma, tsy maty Obed-Edoma, ary indrindra izay anisan'ny zava-dehibe koa ary mipetraka telo volana mipetraka telo volana tao an-tranony Obed-Edoma gadita fiaran'i Jehova, ny fiaran'i Jehova dia nitahiny Jehova Obed-Edoma sy ny ankonany rehetra niova am'izay ny loka. Alleloia. Inona am'izay ny loka mba manona andray reo loka mba contraire reo loka marinaty anareo, ravitoto lundi, ravomanga mardi, anamamy mercredi, ravitoto jeudi, atoto vendredi, régime vert ozy izy. Inona ndray zany mba mifanohitra amreo marinaty ana raha lazaina hoe de nitahina Andriamanitra no tahiny Jehova Obed-Edoma niainga avy tam'izany nge niova ny loka. Alleloia. Niova ny loka wa tonga de tena mety tena tsaiko trina ny loka tsara de ne maty totokena sara na mba tena tinaika mety tsy loka nampanankarena za mihinana vorotsy loza be mihitsy lololololo kakam'izay tao tanàna avaitsy juin de le misy olona miteny hoe am'izay mampanova vorotsy loza mba lanina ny mba amitahana ny mpiaramonina zany tahiny tompony olona de lolololo mba inao tokotaninao de mampanova vorotsy loza maneny fotsiny fa entina mody iny fa tsy hoanina. Akoho gasy saosy Suzelle io zany lokaty Suzelle rehefa mankaty Suzelle de akoho gasy saosy ny lokany eny Alleloia. Nanomboka niova ny loka henombo ritra be matavy be malemy be lina amin'io izy zavatra tsy zay tsapa zany telo volana angena izy natao eo Obed-Edoma zany tsy hoe tonga de andro voalohany alleloia fitahina Andriamanitra amen, tsy zany fa ny olona no nahita mpitantara angenina nolotra an'io hoe tsy Obed-Edoma tena raha izy vavombelanao de niova ny loka tsy zany le izy trondro poulet au coco izy reny tadio daholo reo anenao vitinako zany no enombo ritra trondro saosy makatỳ aminay nenena poulet au coco nenasandolary trondro. Alleloia.
Vopaneo izy lundi, saumon fumé mardi, brochette d'agneau mercredi, alléluia. Sisy mendimendy tsara izy réangolisnareo dirige, trondro frity. Mankaty marizao dia trondro frity. Le olona mitantara igeny teny hoe tahin'ny tompo ry zareo e. Izy tsy nitsova volombelona. Fa na dia ho azy fotoana ny fiainana. Anomboka manary volon'akoho. Dia hitan'io hoe na ny sordirany ary niakatra gamma. Atrany tsy isy sordirana izy fa na atody ary dia tsy arinany akora fa tontolo atao calcium. Azarina le malonaka tsy manana hividanana calcium. Mbola tontolo iny iza nanarale akora natody teto fa mbola tokony atao calcium. Akosy ricontonné trondro maina. Eny zokito dia trondro be rehefa mankaty ianao. Alléluia. Ravy toditsy no matavo izy toditsy. Akosy saosy. Rahafinaritra mahita ny laoka tianareo zany. Hors d'œuvre plus steak frite salade tsara kosa zany arinana. Alléluia. Sabata lasopy tongotr'omby malemy tsara Jesosy. Alléluia. Tena na ny sordirany Obed-Edoma dia efa ozony ilay hoay. Lasa misy sordira arina. Lasa arina varina pango. Nanomboka ny tahin'Andriamanitra. Ho filazan'ny ten'Andriamanitra dia nitahiany Jehovah. Nefa tenaiko anao zany fitahiany Jehovah zany tsy ny sakafo ihany zany. Ary tsy Obed-Edoma rehetra fa ny ankohonany rehetra nomboka ao aminy zany. Alléluia. Voareny Obed-Edoma te mezera daholo ny commande hony. Alléluia. Amen. Zany hoe zao zany. Obed-Edoma dia vadiny dia zanany no tahian'Andriamanitra. Fa ny atao ankohonany rehetra hatramin'ny ralahany, ny anabavitry, ny anadahany reniny, ny ralahany raindry, ny cousin, ny cousinany, ny nièce, ny neveuany, rehetrarehetra no tahian'Andriamanitra ny ankohonany rehetra. Alléluia. Zany dia vokatry ny fiainana fanekena anatin'ny trano tokatranon'olona revany. Alléluia. Fiarana fanekena dia fanatrian'Andriamanitra. Ny fiarana fanekena filazany tsara. Fiarana fanekena ny soratra masina. Fiarana fanekena izy ilay teny tonga fiarana fanekena Jesosy. Alléluia. Tena mahavariana ary tsy tonga fotsiny ny taony fariavana. Io fiaran'ny fanekena io. Mangesika mba hijery kely hoe inaka dika zany Obed-Edoma. Dika zany Obed-Edoma zany dia anarana anankiroa mitambatra zany. Indray Obeda dia indray Edoma. Ny Obeda dia anarana donc hijery tena androany tsika any amin'ny Rota, bokin'ny Rota. Rota iza moa Obeda. Bokin'ny Rota toko fahaefatra. Bokin'ny Rota toko fahaefatra andiny fafito ambin'ny folo. Amin'narana zao ary vehivavy namany fidina anaraka nanao hoe misy zazalahy teraka ho an'ny Naomi ary ny anarany atao hoe Obeda. Izy no rain'i Jese. Obeda zany dia dadabe an'i Davida. Inona moa ny dikan'ny hoe Obeda? Ny dikan'ny hoe Obeda dia hoe mpanompo. Ary tsy mpanompo fotsiny fa mpanompo tia. Mpanompo mpiankohaka. Alléluia. Ny dikan'ny hoe Obeda zany dia mpanompo. Zany hoe tena mpiadore mihitsy. Tena mpanompo tena tia zany atao hoe Obeda zany. Ary izy moa gaty taraka teo zany dia sady avy any agaty izy zany. Dia Obeda zany mpanompo. Ary ina ny Edoma. Edoma indray dia maka tenin'Andriamanitra indray tsika any amin'ny Genesis. Genesis toko 5:20. Genesis toko 5:20. Genesis toko 5:20 nge andiny 7. Hijerentsika hoe inona ny dikan'izany hoe Edoma. Genesis toko 5:20 andiny 7. Genesis toko fa raisy ny mampionona loto kosa ireny loka tian'ny ankizy ireny rehefa ho tiany ankizy. Alléluia. Genesis toko 5:20 andiny 7 nge bakitsika ramany. Ary nahandro anina Jakob
ary sendra tany an-tsaha Esau ka reraka. Aleloia. Aleloia. Reraka Esau avy any an-tsaha. Andiny fatelopolo dia hoy Esau tamin'ny Jakoba, mba hanomeza aho hoaniko ny mena, dia io mena io fa reraka zany. Izany no nanaovana ny anarana hoe Edoma. Aleloia. Inona kay ny dikany hoe Edoma? Mena. Io mena io. Inona le mena? Le voane mba natao saosy be tao anaty vilany. Zany hoe le zavatra tena nampangetaeta, le hanina ndray mihinana, le nampangetaeta any Esau, ilay mena. Io mena io dia i mena. Zay voalazana izy a. Mba hanomeza ho aniko ny mena. Dia io mena io mihitsy. Izany no fareraka, izany no nanaovana anarana hoe Edoma. Ny dikany hoe Edoma zany a dia hoe mena. Inona le mena? Tsy hoe rouge, tsy hoe red, fa hoe ilay zavatra nandrahoana io, le zavatra ndray mihinana. Zao ny zavatra nitranga. Hoy Jakoba taminy, amidio amiko aloha ny fizokinao. Zany hoe le mena io zany a atakalo fizokiana. Dia hoy Esau, indro faty any a komasoina zay fizokiana. Ary hoy Jakoba, mianiana amiko aloha e. Dia nanina taminy izy ka dia namidiny tamin'ny Jakoba ny fizokiana. Ary Jakoba nanome any Esau mofo sy voanemba masaka. Ireo any fitambaran'ilay mena, mofo a sy voanemba masaka. Dia ninona sy nisotro izy dia naingaka lasa nandeha. Izany nanamavony Esau ny fizokiana. Ndikany hoe Edoma zany a dia mena. Ndikany hoe mena dia ilay zavatra natakalo fizokiana. Fa inona tokoa moa ny tombotsoan'ny fizokiana? Io tsy hitanao androany io. Tsy hitany Esau teo ny tombotsoan'izany fizokiana. Fa ny zavatra hitany teo dia ny anohanany. Ny zavatra reny teo dia ny fofon'ilay mena. Ny zavatra hitany teo dia ilay mena mirentirenty izay tena tsapany hoe ilainy amin'ny fiainany. Fa tsy tsapany Esau zany. Raha tsy tonga ny fotoana hamaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Genesis 7:20. Genesis 7:20 andininy fa 7:20 nge vakitsika anaran'i Jesosy. Genesis 7:20 andininy fa 7:20. Ary ho kosa Isaka, ary soeto aloako izato hazany zanako hinanako mba hitsofa amin'ny fanahako rano anao. Ary dia narosony teo anoloany ka dia ninana izy ary dia nitondrany divay koa dia nisotro. Ary hoy Isaka rainy taminy, mba manatona kely manoroa anaka dia anatiny izy ka nandroka azy. Isaka nandray fofony fitafiny dia nitsotra anazy ka nanao hoe ny fofony zanako dia tahaka ny fofony ny saha izay nataon'i Jehovah. Ary hanomezan'Andriamanitra anao anie ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany ary varotra rano maloboka betsaka. Anompanao anie ny firenena maro ary hikoaka eo anatrehanao ny firenena samihafa. Ho tompony rahalahanao anie ianao ary oka hikoaka eo anatrehan'ny zanaky ny rainao. Hikoaka eo anatrehanao zanaky ny rainao. Ho voahozina anie izay rehetra manozona anao ho asoavina izay manisy soa anao. Ary eo avitany nitsofany Isaka ny ranon'i Jakoba dia vao nidify Jakoba teo anatrehan'ny rainy dia niditra kosa Esau rahalany avy niasa. Raha ny tena marina, Isaka dia efa mpahana. Isaka zany a dia mandeha amin'ny lôzika. Fa ny olona tokony hiditra eo aminy dia ny zokiny. Ary ny tokony hahazo ny tsodrano dia ny zokiny. Fa ny famadika le zandriny niditra teo. Satria nahoana? Satria efa namidy ny fizokiana. Ny fizokiana tsy ataony Isaka tsinitsinina androany raha pitsotsapany ny fahalebiazana io. Fa eny fizokiana tena tsodrano miantoka ny fiainana ny azony zoky ry havana ambala. Ny mena zany a dia le namitsorana ny tsodrano. Ny mena zany a dia le nampifoizana avenir. Zay ny dikany mena, zay ny dikany Edoma. Aleluia. Ny dikany hoe dia jereo ataorinan'io
rehefa nandeha any amin'ny andiny efatra amby telopolo andray de raha voareny sao ny teniny rainy de taraina mafisika anao taminy hoe matsofo rano ahako de zaho akorikako eo matsofo rano koa ahy aroa rainy tonga andralanao nanandoka ka nalasa nitsodranonao de hoe sao mo tsy mandiva ny anarana hoe Jakob efa namika na indroy izy zao ny fizokiko efa nalainy azafady sy nalainy ny fizokina fa novidiny hoe samy hafa zany ary esao tsy nalaina keriny efa natakalo Edoma efa natakalo mena ravana malala ny fizokiko izy efa nalainy arino ankehitriny lasa nyko nitsodranoko normal satria efa namidy ny fisokina efa namidy le tsodrano ary ny vidiny efa laninao efa natakalonao an'le mena efa nohaninao sakafondray mihinana Edoma ozy izy hoe tsy mantely tsodrano ava ianao ny tena marina Isaka tsy manana fa tsy tsodrano anankiray ary zay tsodrano zay natokana ho an'ny zoky ao aorianany tsodrano de ozina raha jerentsika ny andiny faefapolo any a sivy amby telopolo zao ny tsodrano azy ny Isaka indro tsy amin'ny tsirony tany no finananao ary tsy amin'ny andony lanitra avy any ambony fa nohatra tanteraka mihitsy amin'ny tsodranony Jakob fa ny sabatra ao ny ivelomanao ary ny rahalanao no tompoinao kanefa raha mbi amin'izany andro afahanao de tapahinao ny zigany afaka mivozinao ohatry havana ndikany Edoma zany a de mena ndikany mena de rena mitsorana tsodrano ary Obed-Edoma zany a de ilay mpanompo mena mpanompo materiel Obed-Edoma zany a ny tena fiangany Obed-Edoma de olona nanompo resaka materialista olona nanompo sampy zany ary olona namotsitra ny tsodrano satria ry havana ny olona manompo mena zany hoe ny Obed-Edoma de tsy manompo an'Andriamanitra mihitsy ary presque angamba ny atao am'izao tontolo zao be deabe misy ny olona mpanompo ny Edoma izay manakalo ny fanjakan'Andriamanitra amy hanina andray mihinana za miteny anao fa raha misy olona miteny eto androany ao anaty fahasairanana de misy olona manolotra anazy a 1000 € sa baiboly fa tsisy olona hifidy baiboly zany hoe tonga zany ny olona ame fanampiana de manome safidy izy inona kay tianao ianao anaty fahasairanana omeko 1000 € ianao ivelomanao ataonao sakafo sa mba omeko anao ty baiboly ty na raha iza tsisy olona hifidy baiboly zany satria izy ny olona hoe anaoko maty rapitso anaoko alaina 1000 € baiboly zany hita foana ndao mba hivavaka tsika androany mbola misy asa mba mamelona vady amin'ndanaka fiavahana zany hita foana ny mena zany a de le sakafondray mihinana lay voanemba sy mofondray mihinana de tsininy zany fa ny zavatra zao tontolo izao tontolo izao ary izao tontolo izao io de amitsorana tsodrano amitsorana an'Andriamanitra io ary be deabe misy ny olona varina any am'izao tontolo izao tsy mahita an'Andriamanitra tsony varina mifantoka am'izao tontolo izao ny zavatra sy ny arena sy ny fananana sy ny haniny zao tontolo izao de tsy mahita sy tsy mahatsapatsony ny fisian'Andriamanitra ny fisiny ny fiaran'ny fanekena ny tombotsoa ny fiaran'ny fanekena raha ohatra Esau ka nanda tsy voasariky lay mena lay Edoma tena mahatata mandra-pahafatiny Esau namana azo ny tsodrano sy zanak'Israely ny antsona ny olona fa zanak' Esau zany mihitsy ke misy olona teraka tanterina hoe Edoma ny anarany de io Edoma io zanak' Esau zanak'alahany Esau Edoma zany hoe no le hanina ndray mihinana zany na mitsoran'ny olona fitahina sy fahasoavana amin'Andriamanitra ny hanina ndray mihinana zao tontolo izao ity no mitsoran'ny olona ny fiainana mandrak'izay ary Obed-Edoma de olona tokony efa ao anatin'ny lisitry ny olona tsy manana anjara am'izany zavatsoan'Andriamanitra zany satria mpanompo mena io mpanompo lay hanina ndray mihinana io zany le olona miazakazaka amin'ny vola sy arena io zany le mifomaraina parivan'ny andro de tsy mba manana fotoana ivavahany zany fa vola asa vola saingy zao alleluia
saingy zao ry havana noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia navily tao aminy ny fiaran'ny fanekena. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra na dia Obed-Edom na dia mpanompo hanina indray mihinana, mbola manompo an'izao tontolo izao azy izy dia noho ny fahasoavany. Araka ny tenako aminay isaky nitory teny hoe tsy tongatonga fotsiny eto ianao, ary Obed-Edom io tsy tongatonga fotsiny teo amin'ny tanànan'i Davida ry havana, fa tonga eo hoe Obed-Edom tsy nihira ravinahitra fa tonga eo izy mba ho lalovan'ny fiaran'ny fanekena. Milaza ny tenin'Andriamanitra fa telo volana tao amin'ny Obed-Edom ry havana ny fiaran'ny fanekena. Alleluia. Telo volana tsy nisy andro ray tsy nitahina ny tokantrano. Nalaza eraky ny tanàna, eraky ny firenena. Zany ka ravana fitahina tsy takatry ny sainy zany hoe ianao zany tena hoe jeren'ny olona, tsisy olona miditra ao tokantranonao fa mahita ny fiainanao, mahita ny niveau de vie anao, mahita ny zavatra rehetra araka ny teko taminao hoe na mitsimoka zordira mahita hoe niakatra be mihitsy zany qualité any zavatra ariana zany. Na mitsimoka ny zordirany Obed-Edom raha nisy zany na tsapa hoe tahin'ny tompo ireo olona ireo. Yaorta mbola misy atsasany dia fa ariana. Halleloia. Hena mbola tsy masisy koa fa mbola vonomboka dia ariana. Botulisme. Tena marina mihitsy izay tena mampiasa tokony hoe Jehovah-Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Esau fa namidiny dia lasa Jakoba. Tsy hitanao anao kay rehefa zany fitahiana zany ny olona manodidina mahita anao hoe tahin'ny tompony hoe telo volana fotsiny nefa ny olona tsy hoe mijery ny fiainanao foana zany isan'andro fa hita ho azy. Ary dia nitahiny Jehova Obed-Edom sy ny ankonany rehetra nandritra ny telo volana. Ary zany efa tetery aminao taito Davida namara tamin'ny Davida mpanjaka fa Jehova efa nitahany ankonany Obed-Edom sy izay nananany rehetra. Hitanareo tsy Obed-Edom rery fa izay nananany rehetra na ny kalesy no tahin'ny tompo, ny bibifiompo ny tahin'ny tompo, ny fanaka ao tokantranony, ny telefônina tsy tratran'ny maty écran sy mijery zany, ny fitaovana ao tokantranony tsy isa zany tratran'ny court-circuit zany. Misy olona kay navidy zavatra, navidy appareil tena tsara be mihitsy, vidiana lafo, miasa indray mandeha dia mitsefotra, dia mividy vaovao indray dia tsy sapan'ny olona mihitsy fa valalam-pandany zany fa vola misy, vola ngevetiritra fa ny Obed-Edom no tahin'Andriamanitra izy sy ny ankonany rehetra fa mbola nihitatra no tahin'Andriamanitra izy ny ankonany sy izay nananany rehetra. Zany hoe fanohatra amin'ny mena mihitsy sy fanohatra amin'ny Edom. I Obed-Edom dia efa zatra ny kohaka amin'ny zavatra indray mihinana. Obed-Edom dia efa zatra miaina amin'ny zavatra indray mihinana. Fa rehefa niditra ny fiaram-panekena niova ny tantara. Lasa tahin'Andriamanitra hatramin'ny fananany rehetra, ny zavatra izay anazy rehetra, ny fahasalamana, ny asa mandrarà, ny mamboly amin'izany efa tsisy hoan'ny biby mpihinana votsony. Tena tonga dia tena milamina. Alleluia. Tsisy mpanao ala-botra intsony. Tsy hita mpangalatra intsony no miditra an-tranony Obed-Edom. Zany efa tonga fitahina tao. Foy ny akoho tonga dia kambana. Miteraka ny omby tonga dia kambana. Alleluia. Ny kalesy amin'izany tsy mety maty mihitsy fa tena mety mandeha foana tsy vaky mihitsy ny. Alleluia. Ny omby amin'io tsisy marary zany fa tonga dia mahavita ny asany daholo. Izay nananany rehetra. Zany rehefa na mivokatry ny fiaran'ny fanekena. Rehefa reny David zany dia nalainy amin'izay ny fiaran'ny fanekena. Nanaovany testa zany tao an-tranon'ny Obed-Edom hoe manao ahoana, mahafaty ve? Tsy mahafaty ry havana. Tsy mampahantra ny fivavahana ry havana. Tsy makarary ny mivavaka sy miaro-tory amin'ny fivavahana ry havana. Tsy mampahina moa zany hoe tsy very fotoana mivavaka ry havana.
ny fiara fanekena ngeravany ny fiara fanekena endriky fanatrehan'Andriamanitra ngeravany zany ange zao ataontsika zao mampandrosana zany ange tsika zao ny tokantraninao mandray fitombavaka lava io io telefoninao andraisanao fitombavaka lava io mandray fiara fanekena ianao mitahiny tompo ange ianao ny tokantraninao io mampandroso fitombavaka zao zany olona mampandroso fety zany olona am'zao de misotrosotro kely rehefa sabotsy fa ianao efa novainao hatramin'ny ny filazanao mihitsy tsy sabotsy avany fa sabata ozy ianao toy efa mandeha zay mifandarana nao hoe jery fandarana tsika andro sabata androany misy olona aminareo reo efa manokana fotoana mihitsy tadidiko mihitsy zoko fianarako ty tamin'ny voalohany izy vanomboka anaraka ty tam'izany izy tena tonga de saripady tsarotiny mihitsy de afantatry ny olona fa vo amin'ny anomboka vavaka vamena zay nigelerina tsononeny vavaka mandeha efa mandery neny zanadre de efa mandery neny le vavaka alleloia de nitahiny tompo zoko fianaranakoto maromaro zanaky zoko fianaranakoto narary teto fa tena aloha izy nijoro vavolombelona fa sitran'ny vavaka fandraisany amin'ny fitombo vavahana fandraisan'ny vavaka fandraisan'ny fiarana fanekena nitahina azy sy ny zanany sy ny ankonany rehetra efa mananjavy kely tamin'ny alalan'ny lalangy rehavana sao fianaranakoto fa inona rehavana ny natao rehefa tany États-Unis ve tany Inde ve sa tany Maurice lala teto ihany anampandroso fiarana fanekena fotsiny de nitahin'Andriamanitra izy sy ny ankona rehetra sy izay nananony rehetra olona ray fotsiny zay teneniko anao zay fianaranakoto fa za mino fa nareo raha mbola mijanona eto io matsapany zany nareo ary hitany manodidina zany zavatra iainanareo zany hitany manodidina no tahin'Andriamanitra be de toma sy ny ankonany rehetra mety isy olona mihitsy antananeo fa hoana ny fiainanareo zany ohatry ny niova be de zao fotsiny ny vary teninareo napiditra fiarana fanekena napiditra filazantsara izany Josefa zany rehavana efa zany Josefa zany rehefa ao anatiny mihitsy ny fiarana fanekena efa Josefa ny amin'ny Genesis 7:30 maranako azy Genesis 7:30 de zao ny zavatra voalazany tenin'Andriamanitra Genesis 7:30 andininy 5 ary hatramin'izay nanendrena azy ho mpikarakara tao an-tranony hatramin'izay rehetra nananany de nitahiny Jehovah ny tramin'ilay Egyptianina no niamby Josefa halleloia ary fitahiny Jehovah nomba zay rehetra nananany na ny tao an-trano na ny tany an-tsaha tena averenao ndraiky Jehovah zay rehetra nananany naverenao ndraiky Josefa zay rehetra nananany ary izy tsy nihevitra intsony zay rehetra nananany ninonninona afa-tsy niamiko hoany ihany ary Josefa de bikana azy tsara tare i Josefa tena piditra ao anatiny alleloia ny fiaran'ny fanekena taloha fiarana fanekena bataina de entinao an-tranony Obed-Edoma fa neny David neny Josefa netiny ao anatiny am'izay fiarana fanekena de zay rehetra lehany alleloia zay rehetra lehany de zay rehetra idilany ndray ny tahin'Andriamanitra ozy izy ny haiko misy ny olona tao Egypta tam'le tranon'le Potifara hatramin'ny nanendrena azo mpikarakara tao an-tranony ozy izy mba am'izay rehetra nanana de mitahiny Jehovah ny tranon'ilay Egyptianina ny amy Josefa Jehovah mitahy Egyptianina sy no le Egyptianina fa no le Israelianina miditra ao an-tranony Egyptianina endriky ny fiaran'ny fanekena ao anaty zany aty anatytsika raiso ny filazantsara raiso Jesosy fa tsy hainao rery no tahin'ny tompo fa zay trano idiranao de tahin'Andriamanitra zay sakasianao zay mifandray aminao zay mifanerasera aminao zay miaino anao zay ametrahanao tanana zay tsofinao rano de tahin'Andriamanitra halleloia taty arina niova asa Obed-Edoma akoatra ny fitahina zay niraisiny de lasa nitendrena ho mpiambina ny vavahadin'ny tempoly sy mpitandrina ny trano fireketana zany hoe trano fireketana zany tena trano misy ny zavasarobidy rehetra niova asa Obed-Edoma taty arina mety pakakitainy aso any taloha na mpitsindroka aviavy lamokana aviavy zany ny asambany taloha fa niova asa izy tany hoe zany hoe tahin'Andriamanitra zany nao miova hatramin'ny satanao ry havana miova sata lasa mpiandry varavaran'ny tempoly izy olona atokisana miandry varavaran'ny tempoly lasa mpitandrina ny trano fireketana olona tena atokisana zany ary olona tena manana anjara asa ngezabe zany za mivavaka ho anao io fiainanao io
tokony iova io fiainanao io a mety fiainanao be de doma ny fiainanao ary tsika reto de fiainanao be de doma to miazakazaka amin'ny fiainan'izao tontolo zao miazakazaka amin'ny zavatra andray mihinana amin'izao tontolo izao fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra de tonga aminao a ny fiaran'ny fanekena manomboka alatsinainy ka hatramin'ny zoma mitony sabata ohatr' zao ny fizarana fiaran'ny fanekena eto amin'ity fandaratsika ty ny fampandrosoanao ny tenin'Andriamanitra izay fiaran'ny fanekena de hitahin'Andriamanitra ny fiainanao avy anao ny hanin'andray mihinana ry havana fa tsy mahasoa atsika ry havana ny hanin'andray mihinana ty zao tontolo zao ty manome atsika hanin'andray mihinana manao paky tamin'ny satana ny olona hanin'andray mihinana reny mena reny voanemba andray mihinana reny fa amitsorana tsodrano fa raha ohatra ianao androany andray fiaran'ny fanekena de za tena miteny anao marimarina tokoa ry havana malala alleloia tena miteny anao marimarina tokoa fa ahita an'izany hoe fahasoavan'Andriamanitra zany de ho tahin'ny tompany matika fa voarenao zany afatra zany ampidiro atranonao am'izay manomboka androany azo atao hoe fanalan'andro ny filazantsara azo atao rehefa tsy misy atao a de ny fandarana azo atao rehefa tsisy atao de mba andeha ampiditra filazantsara atao tokantrano fa neny eo be de doma lola arina teo aminy am'izay ny fampidirana ny fiaran'ny fanekena efa niditra io mitahina ho azy izy betsaka ny olona mifady hanina mba hanakarena de mbola tahaka ny Filistina zay nangalatra fiaran'ny fanekena ihany ianao am'izany misy olona mivavaka am'izay mba hanambady mbola ohatry ny Filistina nangalatra fiaran'ny fanekena ihany zany fa za mandoro hevitra anao ianao zao io zao androany tsy misy nininina tsy misy tanjona tsy misy nininina tsy misy fitiavakarena tsy misy nininina raha isy fotsiny filazantsara raha isy ny fiaran'ny fanekena de efa nao fotoana tsika afaka telo volana mba manahoana reny fiainanao afaka telo volana mody misoko mangina io a io zay zavatra hoe pa de mipoka le miliara tsy zany io fa ho ny tena va no tahiny izy sy ny ankonany rehetra ary tsy nijana teo no tahiny izy sy izay rehetra mananany zavatra ohatry misoko manginy zany fa miasa manomboka amin'ny fotoana raisan'ny be de domany zany a teo atokantranony raha nyterenina hoe afaka telo volana tsy hoe telo volana vao nitahiny izy fa voalaza fa telo volana fotsiny nipetrahany faran'ny fanekena tao fa tena voata izy menakavy sy izay rehetra nanany nitahiny tompany antsika rehetra ivavaka tsika am'izao fotoana zao de emira anankiray tsika de varina nira ivavaka ny solotena anankiroa ato amin'ny groupe a zay maresy misotranao zay Jesosy malalany amin'ny fitiavanao anay a miteranao zay tamin'ity fotoana androany ity miteranao zay Jesosy a satria no tahinao ny fotoana de totoza teto ny fandarana ry voatory ny asanao androany Jesosy a vavangio zay vavangio ny tsirairay avy vangio ny isa tokantrano isam-batan'olona mba handray a anyzany fiaran'ny fanekena zany eny Jesosy malalo androany Jesosy a vangio ny tsirairay avy isa tokantrano isam-batan'olona fa tena mila andalovany zany fiaran'ny fanekena zany zay mila andalovany zany fiaran'ny fanekena zany zay tsirairay avy fa mba de ho tahin'Andriamanitra fa teo ambininy izay zay leo an'izany hanina andray mihinana leo an'izany hanina andray mihinana zany zay fa tsy mahafa-po anay zany ny mena ny edoma izay indray mihinana tsy mahafa-po anay zany fa ny mahafa-po anay de zao a le fitahina maharitra mandrakizay le fiainana mandrakizay sotra Jesosy malalo sotra ny amin'ny teny androany de ta io zany teny zany mba tsy angalary ny vorona-piasa ta io zany teny zany mba tena hoe amoa avy zato eny a ary io tsy manam-pataperina ty anatiny atsiray avy de raha laza sotra ho anao hatram'izay de ho mandrakizay misy sotra Jesosy io halleloia amen
Sama tau kau bemanilangau Abjalaru au tukuo Anambara nikijabanau Anambara nikijabanau Sama tau kau bemanilangau Nitenilangau Diamanitu Efavaru mapatesala Atanya bangsa Natumante Imantide Muvena indah Abjalaru Autukuo Anambara Nifitabana Sama tau gawe manilanga Abjalaru Autukuo Anambara Nifitabana Sama tau gawe manilanga Dideni nawa diamanito Piazza vala matupiaka Fiana na mafaku Wani mulu nasema tatu Abjalaru autukuo Anambara nifitabana Sama tau gawe manilana 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 Ampandrosotsika na bavisika antra Clarisse ivavaka amin'izao fotoa zao dia reso andona. Alleluia. Makasiraka pasitera amin'ny fitenenana dia hiaraka ivavaka tsika marana fotoana. Jesosy malalo dia faly misaotra anao zahay makasitraka izay mamevonay ny anaranao tamin'ny fotoana rehetra teto tamin'ny teny ity dia rainay ny anaranao kalazainay ny navoninahitra tanteraka sy lavorara ny fotoana tsy tapaka ny fandaharana misaotra tamin'ny teny izay nampitondranao ny mpanomponao fa tena hery lehibe ho anay tokoa nampianatra anay ianao Jesosy androany tena hoe ilainay tokoa ny fiaran'ny fanekena andalo amin'ny fiainanay Jesosy mba hitondra ny fanavoazana tanteraka eo amin'ny fiainanay hitahinao indrindra miara-pananay indrindra izay tena ilainay zany Jesosy amin'izao andro iainana izao tianay ny ara-pananay tena ho tahinao tanteraka rehefa voatany ara-panahy dia manaraka ho vazy miarana fonay mba tsy ho voarebireby ny sakafo indray mihinana satria tevoly amin'izao fotoana iainana izao dia tena hoe manao izay ho avany manolotra ny sakafo indray mihinana eo masonay mandrebireby
ary dia maro ny voafitaka Jesosy malalo kanefa dia mitondra ozony izy ireny fa tsy mba mitondra fitahiana fa ny fiara-ny fanekena ny toetra tao anatina irery any io ny ananany fiainana ary tena fiainana mandrakizay dia misaotra ny amin'izany teny izany ka niza tonga teo Jesosy malalo nanizany teny izany hery lehibe ho azy ilay entina makivakiana ny enemana vaovao izay hodiavina ary indrindra ahafahana misafidy ny lalana tokony hizorana amin'ny alalan'izany teny izany mba tsy ho voafitaka ny hafitreny Satana eto amin'ity fiainana ity fa androany izay Jesosy mino an'izany sakafo fananay dia ny fiara-ny fanekena mitoetra ao anatinay tena hoe tehirizina atao anaty fononay izany anova tanteraka ny fiainanay indrindra fa ny amin'ny asa fanompoana dia tena hoe ilainay tokoa izany Jesosy malala dia makasitaka anao ny ampanomponao izay nataonao fotsona indray napity izany havatra izany na hery izay Jesosy na hatramin'ny maraina izay efa nitahinao kasihanao fononay hatramin'izao fotoana izao tsara ny fandaranana ty sabata masina ity ao anaty fifaliana firavoravoana tanteraka izay ankehitriny Jesosy mitondra sy mivimbina hery lehibe raisinay tamin'ny alalan'izany teny izany dia terizo izany maka anaty fona tsirairay avy sy nandalo teto dia amin'ny anaranao naovana izao vavaka izao aleloia amen amen Jehovah-Andriamanitra fa izay androany tena mankasitraka anao feno Jehovah-Andriamanitra amin'ny fitiavanao anay amin'ny fampaherezanao anay Jehovah-Andriamanitra satria tianao hazava aminay Jehovah-Andriamanitra ny hoe betsaka ny olona hoe diso fanantenana mieritreritra hoe rehefa mivaroka dia lasa mahantra nefa tsy izany ianao Jehovah-Andriamanitra mifanohitra amin'izany mihitsy araka ny tenin'Andriamanitra izay mampaherezanao teo ingany Jesosy malala tena hoe manana tanjona mazava izay amin'ny fanomponanao Jehovah-Andriamanitra fa tena hoe fantoka fa tena hoe tsy hoe filanyn-javatra fona no anompona ianao fa tena hoe anompo anao amin'ny fitiavana ary anajanao Jehovah-Andriamanitra ampioana rehetrarehetra Jehovah-Andriamanitra fa tena hoe andray ny fiara-ny fanekenao Jehovah-Andriamanitra andray anao amin'ny fitiavana tena mpanoto tena tia andray anao ampanajana Jehovah-Andriamanitra ka sioana rehetrarehetra mba tsy ho variana amin'ny mena izay indray mihinana izay amin'ny fandalovana amin'ity tany ity Jehovah-Andriamanitra fa miporosivo fofanahinay tsirairay aby tena indray ny fiara-ny fanekenao Jehovah-Andriamanitra ho Emmanuel eo amin'ny fiainanay ianao Jehovah-Andriamanitra ho aminay tsirairay aby eny ianao Jehovah-Andriamanitra satria raha ianao aminay Jehovah-Andriamanitra ninina ny ady ilalovanay dia tsy maintsy mandresy Jehovah-Andriamanitra satria ianao ilay mahery indrindra Jehovah-Andriamanitra Jehovah-Andriamanitra anao ny kasika ny fona rehetrarehetra Jehovah-Andriamanitra tahaka ny Palestina dia nandray izany fiara-ny fanekenao nefa loza no zavatra ny raisiny tany satria Palestina dia tsy olona vonona nompo anao fa tanjona ratsy tao anatin'izy ireo fa izay rehetrarehetra Jesosy malala ingany ho anana tanjona tsara hanompo sy hanajanao fa tena hitarika ny fitahiana aminay izany fandraisana fiara-ny fanekenao izany Jehovah-Andriamanitra mitahinao hatramin'ny ankohonanay azy Jehovah-Andriamanitra dia milatsaka amponay rehetrarehetra ny izany teny izany hamokatra ary hankatoavinay hazoto andray anao sy hankatianao izay Jehovah-Andriamanitra misaotra ray malala Alleluia amen Alleluia Makasitraka indrindra aminareo rahavavy tao anatin'izay vavaka mamy be izay dia tahiny tomponareo dia rary soa antsika rehetrarehetra ihany koa raha mbola tsy tonga aminao anazy izy hoe ka tahiny tompo venana soa matsarytsika dia mionetra tsika amin'ny latsinainy izara fiara-ny fanekena indray Alleluia makasitraka ranabavy Ainguine Rodriguez sy ranabavy Sandola Jesosy amaly fitianareo mitombosa sy fahasalamana dia misaotra nareo rehetra tonga koa niaraka taminay teto androany dia Jesosy amaly fitianareo Alleluia amarina ny fotoana ary tsika androany hiaraka amin'reto groupe izay maharesy reto tsika androany Alleluia amarina fotoana tsika andao tsika no hira anankiray mahafinaritra be tsy misy atakaloko anao Jesosy Alleluia aza atakalo mena aza atakalo hanin'indray mihinana ray manana ny filazantsara fa tsy mitondra antsika makaiza ny hanin'indray mihinana fa ny filazantsara hitain'Andriamanitra ny fiainantsika na eto an-tany hatrany an-danitra hita iny tompo daholo ataontsika tena mahafinaritra be tia manana antsika fotoana ho voninahitr'Andriamanitra dia mamy fotoana antsika amin'ny latsinainy indray akiradio.radio.345.com afahanao mianonja-peo akiradio misy toloteny isaky ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo alina samy hitahiny tompo mahereza daholo
Allora, mi sento che non ci sto già. Erika! Mangiossi, Erika! No way.